Ars, tentez de gagner de super lots pour tout achat de produits Iris dans tous nos revendeurs. Visible sur notre page Facebook Iris Peinture d'Exception. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good! mila mitady vaolana kely a fatany rivodon zay minaty sodoko hoe Batsiray a fa ao amin'ny surveillance ao mba tiana angatahana mihitsy ny Cisco mba andalo kely a momba ny resaka inspection des matériel pédagogique a zay a androany mianatra mpianatra tsy mianatra misy tsy mianatra mpianatra misy mianatra arakaraka zay any hoe rehefa hoe saina fotsy a na saina manga na saina maitso misy sainako elo hoe de zay any aloha zany ny androany aloha tsika zany a dia iresadresaka kely amin'ny ankizy de rehefa aveo tsika ho ito any zay matiera atao de aleo anao hira tsika iza ny hira voalohany eo manaraka manana tompoko manana tompoko za tonga ty na zay nola mankaty alefan'izay ny hiranay de sy manina fa za koa ny mpianatsy ramse zavina zory za koa mpianatsy ramse zavina zory lefako ny hira ty ny asan'olona alefako ty ozisy ahony i mety ny kekeky kolokoloty lefa inako zany mampitahotra piano tatanay no tata mafindrindra tatanay no tata mafindrindra rehefa misy mamono anao je lui dis ouais ça fait moi tonga izy de mandam tatanay ane Batman tatanay no tsara fanahy indrindra tatanay no tsara fanahy indrindra rehefa venetsena izy zay ka de atearinjinan'izay inzay aza miala indrindra mahay mitatarangano mahay manamboatra trano tangozy indrindra metemety tatanay no tena ngozy indrindra tatanay no tena ngozy indrindra tatanay fa isy vai asan'ity zovaiko ny zany tsy zany efa tiako litra le ataony tatanay no tonga agny ananjina izany naporisika anao an'izany zao zay any ana aloha zany fa rehefa misy mamono ana force anay zakazaka dia tonga de atsoko tatanay miolomay zay ny ana ramse ao zay tsy tena mahazonao tyanao sarikastika loatra zavatra ataonao momota de tsy manentanao mody anao mody anao fa za mampampianatra za tsy miavava misy eto fotsiny eto ny kianjy lalovako eto izy hoe anareo mademoiselle azafady Larissa efa malaza misy anao fa ianao koa piarony aitsenao fa Larry kay lehilahy le izy lehilahy le Larry bon Larissa ny adina voalohany vaveo tena anglisy conjugaison allez verbe live verbe live present perfect live e non le era live eto enabo lasinabo ny live le izy zany hoe live zany hoe ohatra zany raha conjugué I love you live io zavatra io de misy koa hoe live eo io zava de rehefa mianatra tsara de meilleur I love rema fa tsy fangarony I love de zay live au passé live au passé
Tsy hainao zany, tsy hay. Tena antarika anao. Where is your brain? Where is your brain? Inona mampinanao am'zany? Aiza ny atotoanao ty tenenina? Ko Brian no tenenao. No. Where is your brain? Oh, don't make a mistake, Mrs. Larissa. Pouraka Brian malaza ko. I don't know. Who is Brian? Where is Brian? If not, I give you an umbrella. Manina maveridy koa nikizy rehefa ka enjeny lika reo misy mikapoka misy mandarika mama rehefa tena tratrany azakazaka lafiteny data izy mitady atro any azafady ramse ramse na de ramse ary anao tsy anao le zayfana ohatrany misy tena zao lazeko anareo zay lazeko anareo anatiny atoko raha vao misy problème renareo de zay foana tonga de dada foana itsony allo dada vi I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo 10. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Mifandarana nefa dia tsy mianjafy rehefa lasa olona alasina hitana lavila ka misy masa goto manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zilonina fa tianareo foana mahasana ny tontolo mpiainanao Orange. Yes. Nga verina fa tsotra zany fetraka any. Vadika ny glopy ve Paul lasa joby. Vadika ny glopy tsy napoziny. Paul lasa jogy. Ireny no azo fitinina amin'le fitenenana manambara manao hoe teanao amin'io. Zany hoe raha zavatra tsy tokony hanao izy nefa nanao taminy teo de teanao amin'io. Andao de miarahaba antsika rehetra tompolasy tompoko vavy amin'ity andro talata maraigna ity miarahaba manokana anareo agny Dubai zay mijery nareo fa tsy mba mihaino fotsiny mijery an'ity fandaharana rivotra ity de mirary soa anareo agny de re ohatra moa mahaino ry baba rapproche agny zao baba rapproche de agny izy am'izao sy nitarika ZMG zatovy mikaly gasy zay hatagna simo agny ny fiaviany hatagna amin'ny fianarana agny de mirary soa anareo agny tany lavitsy agny ro agnay fa de havanareo agnay lako lavitsy agny zay ny hafatsa ho an'ny baba rapproche kopakopaha tagnana eto kopatagna rapproche zay mihitsy ho an'izay sa mahalala azy moa i baba rapproche zany inle mitendry jejo voatavo amin'ny tarika ola dada iny izy matetiky izy miaraka amin'ny ola dada foana fa izy mihira mitokana raha tena izy ary de allo moka lesy allo ay ohatra azafady ola dada tsy misy mo PDB dadalo le anarany dada maly de ola dada androany dadalo le anaran'ilay leaderan'le groupe de le dadalo no navadika lasa ola dada le bandy bokiny kely feo ohatra ny artina lasa hanitra izy hanitra lasa artina ohatran'izany ary maromaro manao anaran'olo ohatry zay ao anatin'ny Facebook ania de lasa hoe aina hoany zay mbola tsy nahitany ola dada eny ambony setra na rehefa manao fanentanana fampisehoana mafatifaty le ro ho anareo vehivavy zay tiany ekipany Argentina sy Italia amin'ny foty de mijereva ola dada fa tianareo raha taromany olo moa hoe zay sambako leka zalahy nahita olo boky na manao feo piso de le ro zay fatao kory moa fa igny ma Cécile azy zany nieno n'ity Cécile ty tambolony averiko fa everiko fa le Cécile ny mamralay vitany izy io satria fa manana Cécile zay mamralay vitany nalaza zany zany taloha oye Cécile inona lazay mpijery ao am'resaka tianao sao de verinareo oye Cécile misy zay hira zay any misotro rano mba mangetahetany aho hoe zany hirany mamralay vita zay fa hafa ny Cécile ny ola dada ka am'ty androandro ty de talata ny andro miandro cyclone ny akabeazany malagasy ny malagasy asimosimo fa ny malagasy avarabaratra raha kosa mba hisy an'izao fa ny agnavara zagny de hanorambaratra tsy tapitapy
amin'igny faritry Diana igny, amin'ny faritry Sava igny, amin'ny faritry Betsiboka igny, ary ny faritry Boeny, de mitohy ohatrany tsy misy ny raha rehetrarehetra fa ny ao atsimo atsinananao de miandry ny fahatongavany ty cyclone ty zao satria de emina ty zao ndray aro miaingagny tamin'ny 3 ora maraigna teo izy tamin'ny 290 kilometatra tao atsinanan'ny Vatomandry. Tsy ho any Vatomandry akory ny tsofoany fa miana atsimotsimo izy ary mety hitsofoka eo atsimo eo anelanelela mananjary sy manakara tratrandray mananjary. Ary ty emina ty tsy tena mitovy amin'ny cyclone rehetrarehetra zay efa nandalo teo tamin'ity taona ty fa be rivotra kokoa izy. Ny rivotra kokoa no matanjaka, misy ranonorana izy fa tsy hoe tsisy misy ranonorana izy fa ny rivotra no matanjaka kokoa amin'ity emina ty ity. Fantatrareo ve fa amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny de misy anara-tanàna hoe be rivotra 5-5 tena anarany mihitsy 5-5 lalam-pirenena fahaefatra tena anarany mihitsy 5-5 aorinany anina koa aorinany iny le fisakafoanana tapitendrombohitra io manerinerina de misy sapin reo somary mitodika miakandrefana daholo izy de ampangirena ho an'ny chauffeurna camion ny transporteur mitondra boisson ny mpitondra olona sy ny talofany zao izy ny tsy haiko tsony fa de ampangirena fa amin'izay le teny itsondra satria eo izy no mijanona mahatonga zay miakatra eo izy de tsofon-drivotra miakandrefana daholo le zatra ataony ary ilaina ny fahaiza mamany rehefa tonga eny toerana iny indrindra fa ho an'ny lehilahy fa rehefa hamany eny amin'ny toerana iny ianao de mitodia miakandrefana aza mitodika tsinanana mihitsy resy hamany amin'ny kiraronao agnao satria de mitsoka ny rivotra mitsoka avy any atsimo atsinanana ny rivotra hoy ny fitenenana ao anatin'ny météo fa de avy ao atsimo atsinanana foana manko ny rivotra eto amin'ity Madagasikara ty. Efa misy ny faritra zay nanaovana fanambarana fa tsy mianatra ny mpianatra faritra sasatsasany ary ohatra misy voakasika an'izany eto Antananarivo eto fa tsy haiko hoe aiza efa nisy milaza an'izany anaty Facebook rozy de atsimon-drano nanina varan-drano zay aloha le eo tsy mianatra tsy mianatra ny mpianatra fa nenay manko avy any atsimon-drano fa mianatra ty anaty rano aty faly ndray zao ry ohatra izy faly ndray zao ry Nicolas raha zao fresary angataka hiratra amin'ny technicien any izy mba le façon izy Brian Adams even tsaona ry Larissa ka izao resaka momba ny embouteillage ny tiako resahana anankiray fa mety afaka miresaka zavatra fa isika embouteillage be omaly tsy fantako ny tany aminareo tany fa embouteillage omaly ariva ary tsy za rerika ila izy fa niresaka tamin'le bany tato tsy tato ambany tato de hoe tena grave le embouteillage omaly ariva io tompoko de efa tapa-bolana io zavatra io no ohatra ny verimberina sesesy ary matetitety piseho embouteillage ny tapany atsimony Antananarivo ny tiako tenena fa ny any avaratra tsy fantako loatra fa tratra koa tany avaratra reka tratra koa tany avaratra satria avy any Ivato andray mandeha tamin'ny alakamisy ariva sa viny izy iny tamin'ny larobia ariva avy any Ivato de andeha hivoaka ary amin'ny lalam-baovao amin'ny tsarasaotra iny fa mikatso manomboka any amin'ny tsarasaotra any amin'ny lalam-baovao iny mandra-pivoaka aty tsy fantako moa zany fa lasa mivily lalana anakany Ambohimanarina makato Anosy Vavaka tokony asina teleferika koa ngamany amin'iva teny iny koa tena Antananarivo mihitsy ny tokony asina teleferika io vava iny amboatra raha de ambotaka foana ho an'ny sabotsina miany zany ianao de mikatso foana eo Andranombevava fa ny Andranombevava mantsy efa nikatso hatramin'izay fa nohatra ny zavatra tsapa de hoe lasa nitombo avy roa heny sa avy telo heny ny embouteillage satria hatramin'izay nandehanako tamin'ny lalam-pirenena fahafito mianatsimo io tsy mbola nahita embouteillage nanomboka teo amin'ny Sénat teo Anosy tsy fantako na zareo olona mihitsy no miteraka an'io kanefa tsy nisy session tao fa nanomboka teo amin'ny Sénat nanomboka tamin'ny 9 ariva ny embouteillage omaly tsy fantako na tamfiry no ny farana fa izahay nandeha nanaraka an'iny lalana mianatsimo iny zara fa misy aka tomobile atsasakadiny tonga teo amin'ny Simelta Jeumont de hoy zay hoe Jeumont sur la Seine niverina teo no eo nandeha nakany Mahamasina andao any Mahamasina de andao any Tsimbazaza ndray de andao ivoaka makany akadimbahoaka any rehefa tonga any Tsimbazaza akory ianao ny agakana sy ny atairana ary ny asosorana embouteillage ndray vao mitsofoka etsy mofo gasy etsy Mahamasina vao mitsofoka de efa mitohana be mihitsy ny andro tsy alakamisy ny andro alatsinainy ary raha ny tena izy ny andro alatsinainy sy talata de maivamaivana ny embouteillage fa nikatso ndray itsofoka amin'ny Mahamasina io nikatso amin'ny Mahamasina rehetrarehetra iny tonga any amin'ny malaladalaka zay vao zerizery borin-draha iny zay vao nalaladalaka miakatra ndraiky io eto am'izay zany zao no zavatra tsapa satria rehefa nandalo tamin'ny androndra amin'ny andro alina alakamisy sabotsy alina teo izy iny sa alahady alina androndra de tery ny lalana mitsotsoroka avy any ambony any Ambohitsoa mivoaka makaty androndra ty ny akavisy akavanany arabe de feno fiara matory ary reo fiara reo de fiaran'ny olona any ambadika any daholo zany hoe tsy misy lalana eto zany tsy misy fepetra mihitsy apetraky ny fitondramana hatramin'izay mihitsy ny hoe tokony
ataonareo any anaty garazy na ny anaty tokotaninareo any ny fiara fa de ny arabe Luciane tarehako ny arabe ny commune ny arabe zay efa nampiasaina hatramin'izay ihany no asiana tomobile nahoana re raha mba apetraka zay lalàna zay hoe ho an'ireo mety ny teo aloha mety efa tsy tratra tsony angamba fa tsy fantatra ho an'ireo zay mividy tomobile dia porofoy any amin'ny taratasy ividianareo tomobile aloha hoe hatao aizy ty tomobile anao ty rehefa avy eo fa rarana ny fametrahana tomobile eny amin'ny arabe pokon'olona satria ny olony rehetra de mampiasa ny olo lalana io daholo raha efa nandeha tamin'ny ataontsika hoe namotana mivoaka Renosbe ry ianareo ny ilany akavanany namotana rehetra zay tokony ho lalan'ny tomobile de misy mpivarotra daholo mandra-pivoaka Renosbe ry misy mpivarotra daholo ny antony feno mpivarotra ny trottoir feno mpivarotra ny ambanin'ny trottoir aty amin'ny arabe aty ka ny fiara de lasa ambadiky zay no mipetraka de mbola verenana ihany ny teneniko efa nyteniko hatrany amkodona maraina hoe feno Antananarivo saturé ny fiteny an'izay ampoka zay ngamba ny mahavolaz azy ampoka Antananarivo tadiavo ny hevitra ialana teto efa tofoka aza atao intsony hoe asiana flyover etsy asiana rocade aroa asiana bypass ato hoe hanisy téléphérique etsy hanisy zao tsy ahafaka ny embouteillage mihintsy io de fa ty eto fa miteny raha tsy misy fepetra goavana ho raisina mihitsy hoe ialao eto aza mamelona ny eto intsony ary zay mahatonga lehibe taxe mihodina koa rehefa amin'ny ariva raha Francis tsy tonga aty amin'ny terminus aty tsony fa mihodina eny an-dalana iny satria amin'ny ambotaka de leuro le rony sitrany haiko fomba manao an'izany kosa zareo ary efa ela be tokony aloha le izy tsy ara-dalàna aloha le izy fa zay ny antony ohatrany hoe lasa mahatonga an-dralala lasa manao an'izay de tsy maintsy hoe zay izy nge tsy ara-dalàna mahatsiantoka nefa le olona koa ny olana tsapako amin'ny ny olana tsapako zay tsika raisina amin'ny tandrony bare ny omby de izao voaresaka foana ny olana sasatsasany fa tsy tonga hatreo amin'ny farany mety misy valiny isika hoe zao ary no atao be de be ary azo tany saina manoatra no ny isan'ny ratsatanana sy ratsatongotra miampy an'izay ratsana hafa mbola azo isainao amin'ny kofbay zany ny raika amby roapolo eo zany mbola azo tany saina hoe resahana ny momba ny fisahana amin'ny toerana resahana ny dory tany ety resahana ny tondra-drano fa tokony tonga hatreo amin'ny farantsika hoe zao ary ny atao de ty ary de andao andramana de rehefa mihodina ny taona de hita hoe ty ary ny zatra natao tokoa de raha tsy mety de hovaina ohatrohatran'ity fa tsapa mihitsy ao anatin'ny zava-mitranga ohatra hoe ny rano tondraka eto Antananarivo ohatra hoe ny alamay reny ny tena ohatra lehibe tena teneniko amin'izao fotoana zao resaka fiatrehantsika ny resaka aretina de lasa misy resaka cyclone indray de avy eo lasa misy resaka sepotra de lasa tsarotsarony le zavatra mafampana andavanandro ny tena fitadiavana le vahaolana de anika na itsika tompona ndraiky raha misy ny tena mifonsa zay kosa aloha zavatra tokony resahana mihitsy isak'izay miresaka manko aloha zany de ohatrany hoe mampidefonsa foana mila mifonsa fa zay hoe ny tomobile ohatra zako miverina any amin'ny anna foana hoe aikombona may bouche le izy zany efa betsaka ihany ny olona miteny anglisy foana zao zany miankina amin'ny hoe fanapahan-kevitra ho raisy ny zavatra io satria fantatry ny olona rehetra ny ny antony mahatonga ny embouteillage eto Antananarivo eo de eo aloha ny fahabetsahan'ny fiara rehefa tena nanontaniana ny ao amin'ny mpamoaka ny numéro ana fiara etsy anosy etsy amboda etsy toa ohatrany hoe efajato isan'andro ny numéro mivoaka avy eo tomobile io makaiza efa tamin'ny fotoana efa ela be zay efajato isan'andro zay numéro na tomobile vaovao mivoaka avy eo tomobile io makaiza ary ozy nareo ankoatra ny makany amin'ny faritra de ny andro tokony reo tomobile reo eto Antananarivo daholo eto Antananarivo renivohitra daholo ary ny tomobile rehefa jerena ny tomobile vaovao misy hitanao iny fa ny tomobile maty tsy hitanao zara fa mahita tomobile maty ianao zany tsisy tomobile alevina zany fa ny tomobile teraka iny aiza ny tomobile maty fa i tomobile efa tamin'ny 560 io mbola mandeha mihodina hatramin'izao tomobile hatramin'ny 670 io mbola hitatsika eny anaty arabe eny anisan'ny laza sy reharehana Antananarivo reny rehetrarehetra reny fa saingy ireny ihany koa no manimbana Antananarivo satria tsy reny rery fa hatramin'ny tomobile vaovao misy fiara vao mivoaka any andafy any manao dokam-barotra ny mpamoaka n'ilay fiara any velany any misy manana eto zavatra ohatrany hoe mampitolagaga ane zany ary mampiteniny moany hoe tomobile faran'izay vaovao any misy fiara efa tsy tokony handeha tsony mbola eny any efa manetroka be le sapement ato aoriana fitambaran'izay rehetrarehetra izay de miampy ny fivarotana anaty arabe zay tsy ara-dalàna miampy ny fivarotana amin'ny trottoir zay tokony handehanan'ny olona ko ny trottoir raha atsoninao trottoir koko lasa tsy ao anatin'ilay asa tokony hataon'ilay izy miampy
ny mpivarotra eny elanelan'ny arabe za raha vao mahita mpivarotra amin'iny andavamamba iny mpivarotra mandehandeha mivarotra kasibosy mivarotra tampon nahagagana koa ty tampon ty fa nisy resaka tampon zay omaly de ozy hoe eo zany ny embouteillage manomboka eo am'le mpivarobarotra zao ny embouteillage zany de fa grave zany lalana ratsy kosa eny antony misy be de be ny antony lalana ratsy de anisan'ny antony mahatonga ny embouteillage zay ny parking tsy misy mpitondra sarety koa raha Francis le mba sena makasisiny kely za raha tsy manaiky mitsy makasisiny mbola azo zaina ihany fa ny hoe atao anatin'ny arabeana tany mahaleo tena anankiray reny vohitra ary firenena anisan'ny ngeza eto ambony tany eto zany Madagasikara zany tsy hoe manan-karena dikan'izay fa anisan'ny ngeza zany Madagasikara zany ary fantatra fa ny reny vohitra atao hoe Antananarivo de reny vohitra zay mitambaran'ny faritany enina fa misy sarety misy omby eny raha ngaty manapaka lalana atsy akoraotra ratsy ndrendray misy omby misy omby eo reny vohitra misy omby zao sady anoto be ny tanàna misy omby anisy iny eritreretinareo am'zany misy zavatra tsy ara-dalàna maro be rehefa tenenina zany le olona mitarika sarety reo de tenao ihany zany notrany ikanja fa tsy natao anay vahoaka madinika mihitsy zany natabe fa hoanareo zay asany alasiny kely nareo moa mana 4x4 ina idirany 4x4 am'zany fa mba makasisiny kely fotsy ka misy idirany daholo zany rehefa tena ohatrany hoe ratony daholo zay rehetrarehetra zany ny tomobile aloha zany ho an'izay mahafantatra le fivarotana tomobile vaovao le ohatra hoe tao Antananarivo de lasa spéculation tomobile am'izao zany hoe ny vola miodina eo mpividianana sy famarotana zany hoe avy any import de avoaka de amidy de aveo misy mividy de mbola misy mamarotra zay zao ny fandehany ny zavatra mahaliana hoe izy io ve le irezy so de rehefa avy eto lasa makany amina firenekafa fa tsika tsy mahalala ohatra zany hoe any Afrika ohatra mety misy hoe miimporter tomobile avy eto Madagasikara zay efa transité tamin'ny resaka port sy ny sisa ce qui est tout à fait possible en l'espèce de danoir mantsy fantatra ihany zany ny mety coût ny fahatongavany tomobile avy any ivelany eto sy ny famoahana azy eny import moa tsy hidirako iny because I don't know what happens in the port za lasa mahay miteny anglisy nanomboka omaly le mec mba le feel good teo zany mba omena zany fa ilain'ny sekoly eny ampita-tafika anao fomezan'ny ankizy ony mahafinaritra ko sary lasa tenin'ny olona hoe rariny daholo ny zavatra rehetrarehetra lasa rariny daholo amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana zay tsy maintsy mihinana zany hoe amin'ny fomba rehetrarehetra de tian'ny olona lasa lalaka daholo misy bandy akama iny tsy tao hoe omena tsiny ao misy bandy akama iny de misy bandy akama mametraka fanontaniana atao anatin'ny Facebook mametraka fanontaniana mba ho valiany rehetrarehetra izy zany mba hazo baizy zany hoe aminareo ve omenareo tsiny sa rariny ny olona anankiray nangalatra hamelomany vady aman-janany zay mahantra ohatraka halatra raha halatra ve de omena rariny ve no eny ka izy iny ohatrany efa tena sahirana be zareo ohatray raha omena rariny daholo ty olona mangalatra rehetra mahantra ny eny akabeazany olona apitsika kely fotsiny ny hevitra ohatrany hoe le olona avy tokazo zay tanàna ny akaikiny any Ambatondrazaka nangalatra akoho izy mivady akoho anankiroa dia izy mivady le ramatoa mibaby zaza de nafatotra teo amboziny le akoho de nentina izy nentina any polisy le izy hoay moralement zany satria misy namanay ara zay tsotonoko ny anarany mpiara-mianatra tany Ambatondrazaka tany de reny avy eny ambany any misy olona mitangorona be de mpangalatra le mpangalatra vehivavy ohatry mitondra gisa le izy efa nanakaiky anay am'izay le olona le mitondra gisa maman'le ankizy niara-mianatra aminay le izy zany eo ao anatin'izay fiainana zay zany enjeran'ny vato le lohany de zao halatra comprendre fa tsy mameraraka Hé, tu sais quoi? J'ai trouvé un pneu formidable à prix raisonnable. Ben, je ne savais pas, vraiment. C'est que tu ne connais pas Nankang. Nankang, c'est fiable, solide et durable. Nankang, il y en a pour toutes les gammes. Voitures de tourisme, 4x4, véhicules utilitaires, motos, scooters, taxis, camions et même pour les compétitions. En plus, c'est un pneu qu'on trouve chez tous les revendeurs sérieux à Madagascar. Vous méritez le Nankang. Rehefa eo ingeny paty matsiro akoho milay foana e. Akoho lay mivritry fa crevette koa ny tena masaka fa sabe na crevette na légume samy eo forme tsara ka ary misy akisana ry ianao fa tsy misono ny toerana tsy le zay koa rangamba te style
Plan nouille matsiro salona ihany ho antenanao na sira akoho na crevette na légume na omby mety aminao tsara re nouille matsiro salona rehefa anao de na ny vidiny koa aza point SAB nouille matsiro. Ho antsika mpivarotra mongadiny tadio fa misarany compte aotra ariary isam-bolana dia afaka mahazo tombony anamorana ny andavanandro ianao na andovola eny amin'ny mpamatsy entana eny na ny vola ampiasaina amin'ny fiodinan'ny tsenam-barotra mihitsy aza atao amin'ny banky adiny romonja dia afaka vovany olanao afaka mamatsy anao ihany koa ohatra amin'ny 700 ny vola miditra aminao ny Accès Banque Madagascar antsoa ary ny 03203 555 44 03203 510 01 na 033 50 555 44 na ihany koa ny 034 14 555 44 Accès Banque Tsouteri. Ne ratez pas, des sites de vaccination contre la Covid-19 sont ouverts à Lens and Jumboscoor Gourjaan tous les vendredis et samedis de 9h à 16h. Vous avez le choix sur le type de vaccin qui vous convient. Janssen, AstraZeneca, Sinopharm et Pfizer. Les doses de rappel sont également ouvertes selon votre statut vaccinal. Ensemble, vaccinons-nous contre la pandémie coronavirus. Satria samy manan'olona iray tena manan-danja isika satria isan'andro dia afaka mampatsiahy azy izany isika satria reny fotoana mamy reny dia mety iseho aiza n'aiza ary amin'ny fotoana rehetra ary satria ny fizaran'izany eno mampamiratra kokoa reny fotoana reny amin'ny Saint-Valentin miaraka amin'ny Befty mahazo 20 minitra makany amin'ny numéro orange iray amin'ny sarany 400 ariary. Azo ampiasaina mandritra ny 420 ora antsoy ny 224 étoile 3 étoile numéro laolo tianao tolotra hatramin'ny 17 febroary. Fitiavana bebe kokoa hatrany miaraka amin'ny orange. Orange. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Inscrivez-vous pour le nouveau semestre. www.cnam-madagascar.g 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Mitady plan kale ve? Malalaka sy kalma tsara sady eto amin'ny ville ihany. Food court vaovao Tana Garden. Toerana milay be raha hikala atoandro. Na anao plan miaraka amin'ny akamo, irevirevy sanandrana ny spécialité any chez Tati, Jack Slock, Minute Jack, Biggie Burger, Biscotte, Snack Grill. Tongava amin'ny Food court Tana Garden. Plan vaovao milay be sady mahafinaritra ery ao amin'ny avance centre be Oririka. Minana farilaka amonano Faloatra fahinana farilaka hono izy raha tsy azonareo e. Efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsilo saina isan'andro. Vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy olovain'ny taranaka fara-madinika. Sotra farilaka. Farilaka mitombo ampifaliana. Misy amin'ny tsirony vanille sy banane. Nay sema manazava amin'ny rangahy raha mora sola aloha manazava andramatoa fako amin'ny tokantrano ihany azariana amin'ny vaky patina alika tsisy fika fa aloha le vaky biky tsy aty reny ny eteriny fa tonga dia lasa miveriny tay amin'ny sase tsikle tonga dia lasa mandeha karareo tsisy vese tsy misasasasa fa mifakona orinata tsy lasa gazy tapahana tsy fanarahana tsy mivazivazy fa izay tratra manao fanahiniana voasazy etany tsika rehetra fa mifankoriana mivakambahoaka voafetra aloha ifanaja aminay zay raha mila fanazavana fanampiny amin'izany 034 05 214 13 034 05 214 50. Areva matsiro be zany fety ato zany a. Rehefa io angeny paty matsiro akoho milay foana e. Akoho laim-bridge fa crevette koa tena masaka point SAB. Na crevette na légume samy eo forme tsara ka. Ary misy sana ry ianao fa tsy misolo ny toerana. Zay koa angamba te style. Plan nouille matsiro salona ihany ho antenanao na sira akoho na crevette na légume na omby mety aminao tsara ry nouille matsiro salona rehefa anao dia na ny vidiny koa aza point SAB nouille matsiro. Ny oram-baratra, ny masoandro, ny natiora, ny voninkazo,
ny lokony manodidina tokoa no mandravaka ny tontolo androntsika ary mbola mpiavaka kokoa ny tontolo andronao safidio ny loko iris na olon-tsotra ianao na maty hanina natao anao ireo loko sy traitement pour bois iris peinture d'exception azadindro ny teloko hatramin'ny 5 martsa ho avy izao mividiana loko iris eny amin'ireo mpivarotra voatonao anaty page Facebook iris peinture d'exception fa mety azo loko ianao. Canal Plus, naiza eto Madagascar. Amin'ny valora eto Madagasikara. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka indray ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDG amin'ity talata 12 ny volana febroary 2024 ity. Ny manodidina ny mety ho toetra ny andro no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity tamin'ny 4 ora maraina teo araky ny fampitam-baovao teo anivon'ny meteo Madagasikara dia any amin'ny 120 kilometatra atsinana ny Vatomandry no misy ny foibe ny Eminaty. Arak'izany dia mitondra rivotra 50 kilometatra isan'ora izy io ary tafiotra 10 kilometatra isan'ora mety hiditra an-tanety anio 12 febroary tolakandro na ny faran'ity tolakandro ity ka eo anelanelan'ny Nosy sy Vatomandry ary mety hivoaka an-dranomasina any amin'ny faritry ranomasin'ny Mozambika iny sy any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Nosy rampitso 13 febroary 2024. Eo amin'ny pejy ny fampianarana fa manodidina ny izay resaka rivodoza izay ihany maro ny fari-piadidy mpampianarana na ny Cisco no efa nanajanona ny fampianarany ho amin'ity anio sy rampitso ity. Mbola hita eo ihany kosa ny fiverenan'izy ireny an-tsekoly araka ny fivoarany toedrara fa isan'ny mbola mampianatra ny mpianatra ho amin'ity anio ity ny eto amin'ny Cisco Antananarivo renivohitra sy Ambohitra Atrimo Rato kosa ka efa nampijanona ny fampianarany ho an'ny Cisco Avaratrano sy ny Cisco Atsimondramony teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena moa dia efa nanambara malalaka fa mandray ny fanapahan-kevitra sahaza sy mety azy avokoa ny Cisco eny amin'ireny fari-piadidy mpampianarana ireny manoloana ny resaka toetry ny andro. Eo amin'izay fiomanana ho amin'ny fidiran'ny rivodoza izay mitovy na mety atanjaka noho ny rivodoza Batsiray ity rivodoza Eminaty ity hoy ny Général Elac Olivier izay tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny PNGRC Omaly. Mety ahina isatra any amin'ny 2 alina sy 1 hetsy any azafady ny isan'ireo trabona ao aorian'ny fandalovan'ity rivodoza ity. Efa miomana arak'izany ny PNGRC mamindra ireo izay olona tokony afindra amin'ny toerana hafa amin'ny mety ahina amin'ny fandalovan'ny amin'ny fiakaran'ny rano sy ny fahasimbana ao aorian'ny fandalovan'ity rivodoza Eminaty izay efa nambara fa atanjaka lavitra noho ny Batsiray ity. Ivadika tanteraka eo amin'ny sehatry ny fizahantany isika ho amin'ny fampahalalam-baovao manaraka fa tsy afaka miala amin'ny fizahantany ny Pserady. Ankehitriny nefa dia maro ireo atao hoe Pserady no lasa mitady asa hafa satria dia tsy maintsy mamelona vady aman-janaka izy ireo noho ny tsy fisian'ny mpizahatany firintsony tonga eto Madagasikara tao aorian'ny fandalovan'ny aretina Covid-19 izay. Na dia izany aza nefa dia misy hatrany ny fiofanana natrehan'izy ireo entina iomanana amin'ny fiverenan'ny sehatry ny fizahantany amin'ny laony araka ny nambarany teo anivon'ny tompon'andraikitra. Fa makasika ny fitokonan'ny zareo anivon'ny vaditany zany dia azo atao hoe nisy ny marimaritra iraisana teo anivon'ny vaditany sy ny ministeran'ny fitsarana ary ny mpitandro ny filaminana fa dia hiverina hiasa aloha zany izy ireo manomboka amin'ity anio ity na izany aza nefa tsy manakana ny fifampiresahana eo amin'izany ministera ny fitsarana sy ny vaditany izany izy araka ny tapaka omaly nandritra ny fivoriana izay no tanterahana teny faravohitra teny.
Amarana antsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity dia ny tontolon'ny fanatanjahantena atletisme ahemitra amin'ny fotoana manaraka izany ny cross country izay tokony ho tanterahana any Manakara amin'ity faran'ny herinandro ity. Efa niomana tanteraka amin'izay fandraisana n'izay cross country izay eny teo anivon'ny federasiona malagasy ny atletisme sy anatanteraka azy any Manakara, saingy noho ny toe-java misy dia tsy maintsy ho ahemitra amin'ny fotoana manaraka izany satria dia isan'ny faritra tsy maintsy ho lalovan'ity cyclone eminaty ity indray iny faritry Manakara iny. Ny antony safidianana ny Manakara moa dia noho ny taranja atletisme somary mbola matoritory ao amin'ity tanàna ny Manakara ity, izay no antony nahatonga ny federasiona hikarakara izany cross country any Manakara izany. Ho teo ihany moa ny fotoana manaraka anatotosana izany. Omaly moa no nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety tery amin'ny fibanistar Andraharo Tery ny teo anivon'ny federasiona malagasy ny atletisme no tarihan'ny filohan'ny federasiona malagasy izany. Angastrahako anao tompolasy tompovavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RDJ tamin'ity maraina ity. Andrianina Lemaika no tetsy amin'ny tantsorika teknika. Bandeka marandrianabo no nanomana sy nanolotra izany anareo. Manasantsika rehetra hatrany anjotsy tapaka ny fandarana rivotra. Mirary tontolo andro mahafinaritra. Samy Hotahin'Andriamanitra. Fankasitrahana ireo hira mendrika indrindra tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. RDJ 96.6 FM, Orange sy Chill manolotra anao. RDJ Musique, Afro Féminin, Bébé, Black Nadia, Mijomba, Stéphanie, Safidkou, Denise, Saria Muramura, Nina Bonimaku, Tukana, Sonia, Mandresanzar, Fidiumi Ira, Nakaviznao, Amne SMS, Orange, 032 32 00766, Na, 033 56 00766, Si, 034 34 00766, Code AFV, RDJ. Namako. Seria. Leobe. Rivoa! Rivo baovao! Se rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao! Ao? Olo ty, le manao WhatsApp olo ty miconnecté WhatsApp fotsiny ty de connecté azy le téléphone-ako le vaovao. Télécharge zany efa io izy ka sara bande camera iray io. Io izao. Bande camera io. Manao akanjo orange. Raha vao misy le application de connecté izy. Connecté azy. De eto am'sisy misy disque, de eto misy statut, de eto misy appel. WhatsApp ro. Miaraba sady mamefinaritra tsika menakavy. Miaraba tsy maty foa manaina mba anjara. Coucou alohany Lulu, coucou ho an'ny Titi, coucou ho an'le mpangataka coucou an Fabio Manonja. Sady Fabio Manonja. Mba tsy miditra politika sady tsy mpanao politika tsy mpanao meninina fa mba hiteny kosa am'izay a. Satria fa ela zany ny tehiteny fa tsy miteny voalohany aloha de izao. Tsitra membre gouvernement. Tsy be naizako an'izany sy penga diplôma. Ny zavatra anankiray aloha fanontaniana petraka dia mamaly daholo izay mahay mamaly. Tokony atahorana ve ny député? Izay aloha voalohany. Za tsy matahotra député. Satria ny antony tsy atahora, za tsy matahotra mihitsy. Ny antony tenenako izany dia izao solombavam-bahoaka io e. Dia mangina. Solombavako io. Tsisy olona ambony lalàna e. Zay no tenen'ny lalàna. Tsy miresaka lalàna, tsy miresaka inona fa tokony atahorako ve izy? Inona ny tokony atahorako azy? Ohatra tsy atahorako an'Andriamanitra koa zany. Ty dia olona tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy inona ny atahorako azy? Demony ihany atahorako. Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra ny atahorako. Fa demony zany tsy atahorako zany. Andriamanitra dia fitiavana. Hoana ny atahorako fitiavana? Matahotra ny didiny a, matahotra ny lalàna napetraka. Tsy afaka digaiko le izy, tsy afaka digaiko. Fa izay fotsiny fanontaniana petraka e. Za tsy matahotra député zany e. Fa hoana moa tokony atahorako anao, ianao nge misolo tenako e. Misolo mbavako.
raha misy zavatra marary aty aminah de ianao no misolo tena ianao nge zany manakaramanao e za zao mpanompon'ny Jehovah fa hoana noho zany no tokony atao ohatranao ino lo tsetratseratsiaritra fa mba fanontaniana petraka hoe tokony atao ohatra ve sa tsy atao ohatra tsy matahotra ka marina ny an'le mpampianatra inona ny tokony atahorany anazy de le mpisitona lakolosy eo akaikiny no miteny misy sponsor de faharoan'izay EPS le izy éducation physique et sportive ny zay zany ny fanalavana l'izy éducation physique zay mihitsy zay raha misehery ny birao an'ireo aneka eo akalamanjany zay fotsiny aloha fa sitrakao ve raha ohatra ka tonga any birao anao ny olona de hitabataba sitrakao ve tonga DGA tonga de tabataba fotsiny zao na eo amin'ny secrétaire zay indrindra na eo amin'ny secrétaire fotsiny arany fa tsy miditra ao amin'le birao an'zareo ane io e ameo ajany secrétaire efa mitabataba melohany zany zay mihitsy afaka atao ane sy azonatao no nyresaka tany amin'ny birao fa tsy ao mason'ny ankizy de ahoana zany ny lanjan'le mpampianatra amin'ny eritreretinao hoe tsisy lanjany io mpampianatra io zany za zany tsy maka loha tsy makaniza tsy makaniza fa mandeha zany ino zany ny filazany zany mpanao gazety d'investigation antsika eto efa nidina ifotony bozaka io zao milaza ny zavamisy fotsiny de izy misy lalàna ny ianao ne mpanao lalàna ve de tsy afantatra hoe misy lalàna nefa ampisehoana sary misy lalàna ne natao envahissement e misy lalàna daholo ane io e fa le izy mampalahelo fotsiny zay tianao atao zany satria ianao zany sy olom-bavabahoaka ianao olom-bo atendry olom-bo fidy de zay tianao zany de le izy zany zavatra teneniko tam'izay nianatra tao amin'ny CEG tambarinandrina tam'izany andro zany zanaka prime ministre nge niara-nianatra taminay e zanaka ministre ne niara-nianatra taminay e amin'ny alatsiny manolotra ex futur président tam'izany général Rakoto John ny prime ministre ny zanany anankiroa niara-nianatra taminay eritrereto niara-nianatra taminay zanany fa manao torona soavaly eo mamasiny zay tsisy zany 200 metatra de mijanona zany le izy nge éducation physique 400 metatra mamasina 700 metatra mamasina soavaly efa zato roa arivo metatra io sambatra lesalesa pista soavaly ane le anaovana metatra ianay atagnandakilasy mody agnandragno miasa aloha zany raha misy Élysée aloha zany nampanao zimanay fa satria zay le sujet de eo amin'ny 700 metatra zasinaina anina laranaina samy sepitra zay de ozy zay raha misy sepitra be raha misy normal zany après 800 mètres de l'izy de zao ny fomba fitaizany tsy ray aman-drenina ihany fa ny ray aman-drenitsika mitaraina agny mitaraina moa zany filaza zany mankasika miray aman-dreny de mitaraina le profile ohatra zao fa tsy mahazo rariny zany ianao ny mpampianatra mahazo rariny eo mason'ny ray aman-dreny imifiry moa ny ankizy mitondra ray aman-dreny fa tonga de voafelaka eo mason'le directeur na le préfet na le tsy haiko voafelaka ianao tsy mahazo rariny zany mihitsy ianao raha misy raha eo anatrepanabe zalo matona tanjatanjaka andeha sakafo aria prof de gym aria raha toandro tontolo fanatanjahantena de mbola isan'ny sorako manokana raha misy oay tsy tadiditra tsapoloniny efa pe asonamo efa fa mbola ao ihany koa i coach deda tsisy tsy malana ny coach deda kamba mbola ao amin'ny taranja basketball ao izy amin'izao fotoana zao isan'ny nampianatra anazy zany tamin'ny resaka EPS ary nampikotrana mafy be mihitsy fa ny anahy arika ny zavatra tiako neny may manao anadolo zalahy tsy efa niravaka moa tavovao ino amin'ny pieno ny zavatra tiako teneny zavatra tsapa zao ny pieno rivotra tsy meno vaovao tsy meno rivotra ny zavatra tiako tenenina ao anatin'ny toedrara omaly iny akoatran'lay malazy zao tsy tena tonga de teneniko hoe tsy resaka lay fitabatabana imasom-bahoaka ohatra reny avoaka Facebook dia ny mpampalala vaovao tsy fantatro misy pejy ray manokana mamoaka an'lay vaovao amin'ny fiarovana an'lay olona anankiray eto de miteny tena mialatsiny tena miala fondro aleo raha tena isehatra anaty fampahalalana vaovao ohatran'io mba mamadibadika le limpitana manontany olona hoe ahoana retsy ny tena tokony anoratana an'ity mba hierovako any erika
atao hoe erika ahoana ny fomba anoratako an'ity fa tsy tonga de tamy avany fantatra nefa mikaramnareo manao an'io e tsisy tsy malala hoe mikarama ianareo miaro any olona io ao ambadika zany rehetrarehetra zany fa mba jereo tsara kosa amin'ny lafiny rehetra hoe tena tokony arovako ve tena tokony arovako ve le mika ny feany amin'le zavatra tiako tenenina de ity tsika malagasy manana fahendrena ny tsotra indrindra amiko a raha izaho miseho manan-kendry ty ny tsotra indrindra de ny fampiantso a de nakany amin'ny birao a de tany no nyresaka fa tsy eo amason'ilay olo-pehezyn'ilay mpampianatra izay le ankizy io ho beaziny ianao no manao an'ireny a manao metoetra ohatran'ireny a de mampalahelo ny zavatra tsy takatra ao ane de misy fiatraikany any amin'ny zanakao io a mandra-pahalehibeany ataovy atsainy zay teneniko zay a misy effet psychologique any amin'ilay zanakao a io satria zao a raha vazivazy ratsy tsotra kely aty aminah fotsiny a rehefa le ohatray moa de misy ny sipa kely le taratara kely aminao taratara kely aminao de misy an'le ohatran'ireny de orizy am'izay le anankiray zany ino raha fozandry zafady le ankizy a na ny anarany ara lasa voatevateva ny anaran'ilay ankizy ny tarehany le tarehany a voatevateva tena mialatsiny a ny anah zany oa za mitompoko koa de efa miteny foana za fa sarotiny amin'ny ankizy tena mampalahelo anah le ankizy oraikitra ve ty rombony Ukraine ty zay zany mangatsika samy manao adiny matahotra samy manao adiny masao fampatahotra zao de ny fean'ny teneniko fotsiny a fanabeazana le atao manana zavatra hoentina amin'izany daholo na ny sekoly a na ny mpampianatra na ny ray aman-dreny a na ny fiarahamonina de alors angamy fanaja ny anay napikely an'ity data zay hoe misy asiny nangany resaka fampianarana na amin'ny ambaratonga ino na amin'ny ambaratonga ino ho an'ny mpampianatra efa hatramy zay mihitsy zao niany mba misy asiny eo an-tanina ny rininy tsara mialatsiny raha ohatra ka masika de mialatsiny raha ohatra raha ohatra ka misy tohana zavatra raha hevitro izany le izy hevitra mihitsy fa tsy hoe natao ifamaliana le izy fa zao a za tena miteny hoe mehoazy ny mpampianatra afaka atao mehoasy le mpampianatra fa de za eto mbola manamatsika anapodrano kely za zao saika ivery latabatra mihitsy fanentana anapodrano kely ahafahan'le izy iravina sy mahafinaritra sy mety loha hevitra anankiroa izao no zavatra hitatsika fa mampizarazara ary tsy ho voaravina raha tsy aravina ary hiteo satria manjary vadika ampejy de eo ihany vadika ampejy de eo ihany ty resaka ady hevitra momba ny resaka fampianarana zay nisy cas d'espèce zany tamin'ny omaly iny trangy iny satria fantatra fa ny klasy rindrina efatra ampianaran'ny mpampianatra fanatanjahantena de ikanjo io ary raha ohatra ary ka any amin'ny salle fampianarana matematika le diranao raha mise fidèle de tonga de rahanao amin'ny iny de eto indray nefa mitodika makany amin'le olona indray engany e mba tsy hitatra be de be amin'ny maha olombelona samy olombelona le izy fa le système sy le méthode rehetra ny resantsika satria teto zao tsika tsy nanonona eny raha mise prof de gym aloha tsako manonona azy fa zany hoe tsy fantatro fotsiny de rehefa aveo ary inona no hitranga rapitso raha afaka pitso ny voalohany engany e ilay tovolahy kely mba tsy hiaran-javatra hafa tsy any am'izay eritreretiny ny faharoa engany e tsy ohatrany androanina rapitso afaka miaona ngiasy olom-bavam-bahoaka sy mpampianatra misy ohatr' zany ndray ve ozy nareo raha ohatra ka miaona eo tsy mandrefa enao ny diso zany diso tsy miandry vara zany hoe le vara efa hita io ny sary ny zavatra iresahan'ny olona rehetra amin'ny télé radio facebook sisy avelao hoany aloha fa tsara raha ohatra ka izay rehefa tafahoana ianareo amin'ny rahalahy de miresaka amatimaty ny afo amin'ny zavatra tahaka an'io satria zao ny ady misy mony plaza mahay azy mony satry ny olona aza manisy loko an'ireny ady reny satria ovivagny le mpampianatra tena mahita na zany mahenao zany resaka rehetrarehetra zany a de zao zany ny fahitako azy hoe tena misy zavatra izay mahafinaritra ny olona mihitsy ny miresaka azy a le mahatonga ny fanontaniako foana tery am'le mpivarotra gazety tery tanjombato tery misy le fatindala tao anaty lobolobo ve
satria reny zavatra tena mahaliana ny olona mihitsy ary ty resaka ty tsy vitany adina solombavambahoaka sy mpampianatra fotsiny fa lasa mivadika resaka hafa le izy rehefa avy eo satria lasa ohatrany nisy hoe ireto pomba ny andaniny reto de manao vava hamely ny atao kilany de toy izany koa ny atao mikilany zay misy pomba ny andany sy ny kilany ary tsy hoe resaka solombavambahoaka fotsiny tsy resaka mpampianatra fotsiny lasa mivadika resaka politika le izy na tiana na tsy tiana de tsy maintsy mivadika resaka politika le izy io zao Larissa sepitra ataovy matoa anteniny baiko sepitra atao matoa anteny baiko le marina le anteniny Francis ohatrany hoe za zao lefa miteny teo ana tsisy resaka politika fa resaka miteny mahitsy fotsiny tsotro zao fa io samy lasa hijapy any am'izay mety aminy ka lasa tsy le rariny sy le marina sy le hitsiny tsony no mitondra fa lasa resaka firehana ara-politika de manjary lasa tsisy anina tsono tsisy hoe mpanabe tsony ity ny tsekoly ny tsotra kely fotsiny ara-pianarana ny tsekoly angany ankizy ohatra zany de aleo hijanona tapitra izy mantsy misy hoe manaraka ny andany de misy manaraka ny akilany samy manefa ny kevitra anankiroa samy hafa ifany paketo de lasa hiteraka lonilony sy ohatrany fiandrasana kendrony amin'ny fiainana l'izy ary de miantso zareo avy any Indonezia mihitsy ty miantso ty ka de tsy maintsy voraisiko zany allo efa miandry any hoany izy mahay mampiditra WhatsApp am'ty zany de hiditra mivanta namantsika any Amerika ane hoe hevitra momba ny fiainana andavanandro fa ty aloha misy filazana anankiray resaka fampianarana ihany angaviana mba hitadiavy hevitra raha tena hoanareo tena nanao tao izahay tamin'ny fotoana mbola tsy nisy satria lasa babongalakalaka le toerana tsy haiko hoe le izy manko nge ny fandrefesana ny atao hoe danger za aloha raha za satria hitako io toerana io raha le eritreretiko zay satria aisa fixe ry am'le sekoly majinika ery ambadiky ny eglizy katolika de ao misy tokotany misy fanaovana baskety sy volley sy fitsangatsanganana ity izy de misy filosy be maniry eo anankiroa ny tiako tenenina aminareo raha ohatra ny hevitro ireny filosy be ireny tsy tena menjerazera foana azao le tiako ambany zay fa izy reny ndraiky kosa raha jerena de misy ny tokony ho esorina de mety ho azo esorina angamba raha esorina misy ny atao ela gasy netay azy efa resahako eto foana fa mba okarera mba mety tadiavy ny hevitra tsy analana ifotony mila mate mijery fotony an'izay koa mba de kamara fofo fa endriky ny tokotany le izy ary za mahafantatra ny volosy sy ny bararata volosy be le izy efa navadika vehivavy ndray ambrelato ambole be le izy fa tsy bararata fa ny bararata ny mora menjera ary ny bararata rera menjera eo ambony lohan'ny ankizy tsy maninona mihitsy tsy marary tsy marary io fa reveo fanazavana zay omeko zay mety atao hoe bararata be ngamby io fa mino fa matoly poatra am'izay na nisy ara ny rivotra na nisy ana fantatra ny fiainany reny any amin'ny toerana atao hoe toerana atao hoe annexe ny inona ty le hotely ty le Caribe Hotel annexe ery manerinerina misy tena ala be an'io volosy be io de mba antaniro zareo hoe ohatrany ahoana ny fiainan'io volosy be io mbola tsy nanjera atao am'le trano fitsangatsanganandranavanily io na iny mandeha de mba zay momba ny hazo maniry sy ny androany 12 febroary ro be deabe ny andro maneran-tany 22 na ho an'ny skoty zany ara-painarse tonga de ara-painarse natratran'izany andro andro fampatsiarovana sy ahoana moa le fomba filazany zareo anazy Vous êtes amateur de séries, de films en streaming, de jeux vidéo en ligne ou bien plus encore, toujours plus de bons plans avec Wi-Fiber. Profitez d'une remise exceptionnelle et ne payez que 159 000 ariars par mois pendant 6 mois pour tout nouvel abonnement de 24 mois. N'attendez plus et profitez de l'offre Wi-Fiber Prime au prix du Discovery pendant 6 mois en édition limitée. Offre sous condition. Wi-Fiber désormais disponible dès 12 mois d'abonnement. Rendez-vous auprès de nos points de vente. Orange. Out
Areva matsiro be zany fety ato zany a. Rehefa eo angeny paty matsiro akoho mbola ivony e. Akola imbritra fa crevette koa no tena masaka pensa be. Na crevette na légume samy eo forme tsara ka. Ary misy akisana ry anao fa tsy misono ny toerana. Tsy le zay koa rangama te style. Plan nouille matsiro salona ihany ho tenanao na tsiro akoho na crevette na légume na omby mety aminao tsara ry nouille matsiro salona rehefa anao ne. Na ny vidiny koa aza pensa be nouille matsiro. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Tsy mba ny fiara, inona natao? Misehatra amin'ny fitaterana olona na ny entam-barotra ve ianao? Arovy mitatitra sy ny olona na ny entana entiny. Ataovy teny izao ny fanamboarana rehetra ilaina hiatrehana amin'ny fararan'ny fitaterana. Aza matahotra, ny banque dia vonina nampianao amin'izany ary mety azo fihenam-bidy amin'izany vola hatramin'ny 500 ary ianao. Eny, mety mihoatra izay ary. Fanomezana be ihany koa ny famerenana satria rehefa mandeha tsara any ny tsena vao mamerim-bola ianao. Aza tara zalahy e, antsony 03203 555 44 na ny 033 50 555 44 na ihany koa ny 034 14 555 44. Accès Banque, Soutsery. 20 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Aza hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a, maimaim-pony, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mita no samy salama, miara-mita na miady amin'ny coronavirus. Ne ratez pas, des sites de vaccination contre la Covid-19 sont ouverts à Lens and Jumbo Score Gurjahan tous les vendredis et samedis de 9h à 16h. Vous avez le choix sur le type de vaccin qui vous convient. Janssen, AstraZeneca, Sinopharm et Pfizer. Les doses de rappel sont également ouvertes selon votre statut vaccinal. Ensemble, vaccinons-nous contre la pandémie coronavirus. Sady mihinana farilaka amonanao. Fa loatra fa hihinana farilaka hono izy tsy azonareo e. Efa miteny sadiny zanako sady mitombo tsara no miamatsilo saina isan'andro. Vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy. Ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka. Manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy. Olovain'ny taranaka fara-madinika. Sotra farilaka. Farilaka mitombo ampifaliana. Misy amin'ny tsirony vanille sy banane. Ny Baobab Bank Madagascar amin'ny alalan'ireo maso ivony efapolo dia manome tolotra maro miaraka amin'ny fanokafana kanto anao izay tsotra aingana azo antoka. Tolotra natao anao mpiasa, mpivarotra na mpandraharaha. Fanokafana kanto efa misy carte bancaire na chèque, assurance na fiantohana, findramam-bola hatramin'ny fiainahany tanjanam-bola hatramin'ny 5,7 isanjato. Ary tolotra maro samihafa mamaly ny etaentanao. Manatona ary ny maso ivony Baobab Bank Madagascar akaiky anao. Baobab Bank Madagascar, libérez votre potentiel. Nay sema manazava amin'ny raha mora sola aloha manazava andramatoa fa fa mitokantrano ihany azarina amin'ny baka fatana alika tsisy fika fa aloha le baka ibika tsy aty reny meterina fa tonga dia lasa miverina fa amin'ny sase tsikle tonga dia lasa mandeha ndarareo tsisy wc tsy misasasasa fa mifakona orinata tsy lasa azo tapahana tsy fanarahana tsy mivazivazy fa izay tratra manao fanahinina voasazy entany tsika rehetra fa mifankariana amin'ny bakam-bahoaka voafetra aloha ifanaja aminay zay raha mila fanazavana fanampiny amin'izany 034 05 214 13 034 05 214 50. Areva matsiro be zany fety ato zany a. Rehefa eo angeny paty matsiro akoho milay foana e. Akoho lay mbritra fa crevette koa no tena masaka pensa be. Na crevette na légume samy eo forme tsara ka. Ary misy akisana ry anao fa tsy misono ny toerana. Tsy le zay koa rangama te style.
Plan nouille matsiro salama ihany ho antenanao na sira akoho na crevette na légume na omby mety aminao tsara ary nouille matsiro salama rehefa anao de na ny vidiny koa aza .be nouille matsiro. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris Peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris pour tous travaux d'intérieur et d'extérieur. Optez pour une gamme de produits de qualité. Iris Peinture d'exception. Du 3 au 5 mars, tentez de gagner de super lots pour tout achat de produits Iris dans tous nos revendeurs. Visible sur notre page Facebook Iris Peinture d'exception. Fakastany-ireo hira metrika indrindra tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manoatra anao. RDJ Musique Afro Group idoko tansmena sy Iron Age. Embna Atonich sy Miki Agege Cougar si Sonia Andrea Farao si ADR Kalamav Jazz MC Jomazava si Romeo Mandrasanzar Fidiumi Ira Nakaviznao Amne SMS Orange 032 32 00766 Na 033 56 00766 Si 034 34 00766 Code WRD RDJ Tiku Namaku Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966 RDJ aza hitako reka izy tratra angalatra any amin'ny grande surface efa izy teto e en live azony caméra de surveillance le anazy ihany le téléphone petraka teto amin'ny posy kay nandeha le WhatsApp ao le somma WhatsApp eo ny tena losa kopatana WhatsApp amiko fa mbola tsy haiko le izy tena tsy mbola voafaritra mazava tsara ny lalan'ilay cyclone fa de miovaova be ihany izy rehefa mijery application misy application maromaro jerenao misy Météo France misy ny Windy misy ny 22 Sky samy hafa daholo ilay lalana asehon'zareo Météo Madagasikara moa zany de miteny hoe somary miakandrifana mianatsimo andrefana izy ka makivaky ny avoatany zay ny Météo Madagasikara teo iny hiditra ao anelan'ny Nosy-Varika izy teo Nosy-Varika sy Farafangana sa mahanoro eo anelanelan'ny Vatomandry sy Nosy-Varika no mety hidirana doza anio tolakandro ny fampitambavao anio tolakandro tamin'ny efatrora maraina io teo anivon'ny Météo Madagasikara de any manodidina ny raika kilometatra ny fampiantso adiny ray sy folo ndray ny président ukrainiana sy ny président américain omaly sura fa resaka anio izy zany hoe ny tompana ifonana de lanatsiny tena mifona de lanatsiny zahay fa de tena zay le meme tena mifona tombana le izy zany hoe izao tontolo zao zay tsy nanota taninareo bato zay tsy za ko danja be manina le dira madiko amin'izy tsisy ane madiko zany hoe le tombana io zany de efa fantatra fa ny fivelarany aloha voakasikasika sy voramborambomampalelo rivotra io tena mandrivotra marina ngely andro ahoana raha katena WhatsApp ona WhatsApp fa tsy haiko ty zao vadamitrako aizy io ty io karagoty
andalo hoe niara efa aveo fa anao famerena kely zay mbanalilisy ry zovainy satria anao kabare zay a amin'ny zoma manomboka amin'ny valo ery amin'ny bypass tongava zany tongava dia hoanao izy ianao mandrivotra ny ety an-tanàna efa manorana mibeziko gnainy aminareo mbola tsisy orana fa rivo maina fotsiny le rivotra mampitsana paiso raha ngaty mampalelo samy fa efa mamy le izy inona no paiso hitsana amin'izao to ny anay nge raha ngatike mbola misy paiso eny apotony mbola misy le tsia tena tsoroko aminao fa ny anay tsy inona miandry ny anay fanarahana le izy mpandraso février aiza le olona ao antsony maventy dia maventy le olona ao antsony ny velaran'ilay cyclone ngeza dia ngenja dia eritrereto hoe efa any amin'ny 190 kilometatra izy a dia ohatr'izao ny andro aty amintsika aty dika zany zany rehefa manakaiky izy dia miova io andro io dia aloha malina ihany tondra elo miaraba tompoko elo raglan ninona mafana kokoa Eli mbola voampidirina numéronao Eli a mihaino rivotra izy zao mandra-patorona satria amin'izao ora izao dia amin'ny ray sasany maraina any amin'ny toerana misy an'ity namantsika ty izay te hiditra tsy mbola natory izy saty hiditra mivantana miaraba tompoko voampidiriko ny numéro salama tompoko rivotra io olo ty rivotra misy mitady an'la message zany hoe allô attention cette voiture effectue marche arrière solo tompoko attention cette voiture effectue marche arrière la voiture est là arrière la voiture est là arrière est là tambola kely isaky mianao le zay mihitsy no any fahinonay anazy tena maro tamin'ireny ianao efa tokony metina tany amin'ny fanaovana sofina fa tsy mbola vitanay miravaka Allô attention miaraba tompoko salama rivotra salama tompoko miaraba tompoko ohatran'ny malazalaza ny resaka fampianarana tato ato zay ia dia tena mafy kely fa ohatra misy tonga vao tamin'ny herintaona moa zany voatra tsara fa ny mpianatra ny janaky ny tena nala baka tamin'ny herintaona dia misy tsara noteny zimma fa nantena teko amarinana kely misy taratasy zay sy ny avy ny alohan'ny naovana fanadinana hoe tsy azo atao ny manao réclamation aminao ty tsy mahazo atao manao fitarainana ny ninona mitranga aorianan'ny fanadinana bakaloha fa raha ohatra ka tsy manao lisonio ianao dia tsy afaka mandray anjara amin'ny fanadinana tsika no covid izy no covid taloha hoe zatra mizavatra tsy mazava tsara ao anaty mamadika ilay izy vo tsara jerena kely zay satria fa ho avy indray zao ny fanadinana ho an'ny mpianatra manaraka betabe zany ny fanadinana aveo tsy mifanaraka amin'ny tokony ny fahaizan'ny mpianatra ny mpianarana rehefa fanadinana ny faharoa ihany koa afaka tamin'ilay taona ireo zazy ireo izy treny akato izy hatramin'izao mbola tsy fantatra hoe rovina ny fitirana isa tsy isy afa dia eo ilay mpianatra dia mianahana fotsiny eo zao dia ohatra hoe verohery-taona izy zany zao mampalahelo tsara majerena ihany koa misotra betsaka ny mpitantsoro ka mampiditra numéro fianarana ireo olona tokony iantsoapana raha vao amin'angy numéro an'ilay olona dia manao ampitety anaty répertoire dia atsoy amizay misy prof de gym loin de nous l'idée de parler de gym tout le temps miaraba tompoko misy prof de gym manja kely miaraba tompoko eny tompoko afaka miteny eo zay izy anaty répertoire aiza ianao e mbola tsy taranareo fa tsy fasika raha nefa ratsiratsy cyclone io ia maro tsy fasika tara mbola tsy tarana fa ataovy dia miandry raha miandry fifonan'ny gadepike iny fa ratsy fanavazivalana tanabe amasy ny olona be hazana io sotra tompoko ngaty fifonana mihitsy anareo nianaka mihitsy miara-mifona apaibe maso tena mba asainay makato izy raha sa tonangina isika za zany mbola lasa ty an'ity rivodozy ty foana ny fotom-pisainako manontolo tena raha fijeriko azy ty
ho raharaha ito ary dia miomana ny anareo any amin'le efa nandalovany tia hoe miomana fatratra iry mampalahelo anareo ary dia mivavaka ho anareo aho tena marina mivavaka ho anareo aloha raha azo tena allo eny tompoko ia miarabantsika rehetra tompoko ny marimba voaty dia mirary fiadanany tompo amintsika rehetra malaza arak'le resaka resahany erika teo le izy tena mahakasika ana le izy za nahitan'le vaovao fa za voakasika oatra mihitsy tamin'ny zanako vavitokana tamin'ny fotoanan'ny baka dia nananaty fahasalamana izy rehefa nananty nakany amin'ny dokotera dia dokotera hoe mena taratasy nareo fa mahazo manao fanatanjahantena io za io fanatanjahantena mihitsy ny zanako nefa national tamin'ny basket tamin'ny UCS dia teny amin'ny dokotera hoe tsy mahazo manao fanatanjahantena izy dia iny nentina tany amin'ny école dia accepten'ny école satria ny dokotera nefa mivalide fa tsy mahazo iny zany le hoe dispenser izy rehefa avy eo zay le izy fa ity zany a zavatra nisy hitatsika tsy misy taratasy mazava avy any amin'ny dokotera milaza fa tsy mahazo manao an'izany le zaza dia ny anankiray faharoa ny tena mbalazaiko dia zao le fahefana zany azararotina le fanananao an'ilay autorité ka tsy mety io za eo ambony pilipitra tompoko dia eo ny ano eo ny territoirako ao fa rehefa mivoaka amin'ny pilipitra ako tovy amin'ny olona rehetra dia nidikan'izay zany a rehefa mamiresaka amiko ny olona ny ivelan'ny pilipitra dia afaka miresaka tsara amin'ny olona fa eo ambony pilipitra ihany ano kabary tsy valiana zay ihany resy eo ambony pilipitra ihany a no kabary tsy valiana fa rehefa miala amin'ny pilipitra ako a dia efa tsy manafahefana intsony a efa mipitrapitra zay le tena mararaty ny fiangonana ny manakarama fiangonana ny mamelona ohatr'izay koa ny vahoaka ny mamelona anao ny vahoaka ny manakaramanao ka aza anaovana aby ohatran'ireny zany le izy fa manjary tsy mety kosa makasitaka dia mirasoa antsika rehetra marasoanao ihany koa pastera tena zavatra ilaina hoa dia eto raha miresaka fitoniana dia efa aorianan'le izy amin'izay mba tsy isian'le hoe antsonjay samihafa zany a satria atao hoe nisaraka tsisy naratra aloha na izany ara fa ny hoe ratraposiny ratratsaina nisy le ka ohatran'ireny azo atao cas d'espèce araka ny tena danoir azy a dia cas d'école izy eo amin'ny fandraisana amin'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ny anaranga mba tsotra ny anary mba fangatahako amin'izao fitondramo izao le hoe le lalana re olona mba jereva fa lalana ihany no antoky ny fampandrosoana ny firenena tsy vahaolana ny manafatra vary tsy vahaolana ny manafatra zavatra zany fa raha vitatsika lalana eto amintsika tsy mila manafatra zany tsika misy mahazo tombotra manokana mihitsy amin'ny lalana ratsy hoe ary amin'le vary farana koa ka na amin'le vary farana ihany koa fa za tena miteny mihitsy farizany izy ny mpitondra eo fa rehefa tsy lefa ny lalana amin'ny ratsy tsisy voan'ny vokatra tsy avokatra mihitsy tsy androso mihitsy na io resaka cyclone range rehefa ampy ny vokatra eto aminao tsisy problème reny afaka manana tsara tsika afaka miatrika an'ireny zavatra reny fa zao hiandry fanampiana foana nefa tsy hitako fa mitarika eto tsika fa dia mirasoa le izy mantsy a raha miresaka ka olona manana sens pratika zany hoe mijery sy mandinika ary manome hevitra dia ny zavatra diso eto amintsika dia ny tsy feritrereta fa raha miady krainina sy tandrefana adino eto tsika hoe allo miarabatomboka salama tompo manome voninahitra rivotra mba malykely amin'ny fanontaniany zokibe éducateur nga tsika angambana ny tena malina sy ny vonilariny sy nesiny tsy tokony vahoaka zany moa atahotra olo-mpanjakana sy olom-bafity manarak'izay mba fangatahana siafatra samy masina ny asany masina amin'ny andraikiny fa mba tsy fampitsabatsabaka topo mba tsy teny lamory manao kokoa ny zokibe honora promotion zokibe ny CPS amin'ny raha sotopo io zao tonga dia manao gymnastique au sol mafy ny mahazo zany a izy milasa ry ka ilailaika izy le izy amin'le tenazy tsy mahavita ramse afaka miditra alefa mirabatoko salama masady aty mafinaritra ny fandarana
mba iresaka kely am'le resaka midiny tiary sy ny alina le maly sy androany fotsiny fa rapitsa fa zavatra fandray ie fa reny zany le hoe mila misaina kely fo manao zavatra tsy hoe hoetiny fo mafana fotsiny de asa manaonao anjary le zanaka mitondra taketra tena iza de hoetiny le ry mandra-palehibe iny aloha nampalahelo le ry aloha le ry mampalahelo nefa mety le ry koa aloha nandrehatra ny afo satria mety be taraina tamin'ny dadany de ny dadany mahatadany anazy de miaro ny zanany ny lozika any aloha le izy koa le telefona fa le izy fotsiny no ohatrany hoe mety ny forany mafana de lasa manaonao foana lasa miakatra reny zany aloha zany le hoe lasa miakatra any amin'ny loha ve le fahefana de lasa manaonao foana fa mila tazominao foana ny fotony satria anao mpanao politika maro ny ataky mahazo anao de tokony mba normal ianao manana izay chance hoe sang-froid zany fa tsy manaonao foana ohatran'izay saotra indrindra ay mba afatra kely ho anazy fotsiny raha za ianao de ohatra hoe miantso an'indrangah iny de manao video kely indray fa hoe efa mifanaraka ny fona sy ny karazany de midamo zay de tapitra treo le zavatra ia saotra indrindra toko tsy haiko ro vina le tirage am'le resaka canne 2023 fa tsy mpiteny fotsiny moa zay momba nikitra rehefa tonga ny amin'ny sivy de mbola omena ny programme anio alina sy ny rapitso alina amin'ny iraky amby folo momba ny ligue des champions groupe roa aoary aza mihaino n'izay le teninay zay ianao fa tonga de mitenena iena mihitsy radio finoana mihitsy na midy salama tompoko salama lalaina salaka tsara Larissa salama bota za firesaka tareo fa fagresady marina ndray asanareo zany tsisy lilina mihitsy le raha mba tsy pite kely am'le monsieur le député ale fasy lalaina le zanany zany mitaraina any amin'ny dadany dada misy mikapoka ty de le dada zay mitaraina any le ministre hoe le ministre misy mikapoka za ty fa le izy ny tsy haiko hoe miazakazaka ve le ry de 200 mètres izy sady mitelefona tata de le dada le ramseny mba fanonteny hoe le ramseny mba fanonteny hoe afaka mandeha moramora lafa 200 mètres sisiny de le zana zany tsy manaiky mihitsy hoe ianao forcé mety forcé anao foana fa andeha tsoko ny dadany fa dadany any député de ozy le rika fa zaka fa dadalana député tsy fantandefa fa samy patron amin'ny asany zareo dadala député any amin'ny asany ny ramsery prof de gym manao EPS ala isaky ny iala koa mety kam manao EPS angambany zay angambany tena marina zay raha soritra olalaina tamin'ny andronay le taloka hoe zany de iantso dadana sy mamanay fa ianao ndray mahazo zay hoe iny iala zany mety kamo izy ianao mety kamba mety kamo EPS ozy izy grave lalaina tia zay raha soe azadile parole rehefa miakatra nahoa tena atao hoe tena mifoko madio mihitsy ny tenena fa mampalahelo a le zaza miraba tompoko Romilna ihany mahafany mandray anao gabi mpampianatra ny tena 7 taona zay nampianarako zavatra hitako tanatin'izay 7 taona zay de io problème io satria ny aloha tsy mikitra ny rery misy mpampianatra koa zany manahirana ihany zany mpianatra CMN mpianatra ka hatramin'ny ingénieur hitanareo zany fa tena afantatra tsara ny zavatra miseho anatin'ny fampianarana allo de reny zavatra reny zany de efa miseho foana ny fampianarana misy mpampianatra ny vio tsy mikitra ny rery fa iny moa zany de hitantsika hoe mikitrana avy any amin'ny ray aman-dreny fa ndraindray koa aloha na zay samy mpampianatra de malalaka hoe misy mpampianatra manaonao foana amin'ny taranja ampianarako zao misy ingénieur ampianarako zao na finance ingénierie financière misy ingénierie aéronautique mahatsara an'izay de verina kely amin'le prévision na météo nataonareo teo
mahasamihafa le prévision météo omen'ny olona dia satria nenjareo ny base de données io le hoe intelligence artificielle efa be dia be zany ny élément ananany efa 100 taona mahery no ampiasainy ao anatin'ny logiciel de prévision dia izay mahatonga le prévision anjareo tsy hoe marina fa manakaiky ny marina dia io mahatonga hoe samy hafa zany ny prévision raha eto Madagasikara zao dia hafa kely misy tsy ampy le données fa ny olona manana données 50 taona 100 taona azy ny any États-Unis ampiasainy zay le intelligence artificielle ka tsy le olona fotsiny manao an'le analyse fa le logiciel verina kely amin'izay satria mifandray amin'le science teneniko teo hoe mpampianatra zany dia problème eto amintsika zany dia ny science asana mahenona reo fa na ny France so matematika zao manomboka ho averina koa tizako amin'ny manaraka angamizay fa mba mandray anjara kely foana rehefa azao misafitretsako dia izy le tsika eto amin'ny données masikita mandray données anarako passion société gorododo izy ny mijery zao anao amin'le windy dia hafa le lalany amin'ny windy izy miakandrefana ny lalany izy ngota Merhaba Rimcha. Malaza vetivety le novela sy Bevalala iny ohatra Bevalala iny mpandeha kamba. Ino zany? Dia le Brau iny. Brau any Bevalala iny. Monozim dia ny fiara voadresy miakatra ny fiakarana iny fa tsy eo amin'ny teraha mopira ihany tamin'izany. Bakatra n'izy dia hitany mpandeha le misy fanaovana terrain misy fanaovana baolina ry ambony ery. Bakatra amin'iny zany dressage-na azo anefa mahomby zay tany amin'ny gym baka. Mety indrindra sady azahoana noty azahoana noty faly azahoana noty mihitsy ny zavatra anankiray ny nanazava kosa le mpampianatra hoe mety fahakamona ny le satria mazanaka dipité anazy poerapoera eraka ny tanàna sy ny sisa dia mety efa tsy zakan'le mpampianatra dia tsy maintsy namoaka vaky. Satria tikarikarotra any baktilita le ohatra mety madebe saina kely fotsy zany dia tatiko araka madepité anazy amin'ny volondorany dia bokobokona kely izy vaty samy mpitondra ihany koa satria vadina ohatran'ny mpitantanao amin'ny commune Tanjombato koa raha tsy diso dia mety hoe zay le izy fa manalo mpanabe tsy andiana be izy tonga amina mpanabe dia miditra azy dia fanabe azy fa tsy atao ohatr'ireny amasom-bahoaka tokony isy anafatra mpanao gazety eny amin'ny Brau eny Bevalala tokony izy mba mamoaka orange miaraka amin'ny misy indika hoe ny mpampianatra teny mba mavory dia mavory na papier-masy satria papier-masy video izy moa zany fahafantarana fotsiny le goty mpandeha Larissa sy le mec le école ny zareo zany école privé iny école privé iny école je pense ny eritreretiko mantsy fa raha mpiasam-panjakana iny efa affecté là zany raha ankehitriny mety affecté any amin'ny faradrano Merabanareo Merabatopoko ny lafana mariana kely fotsiny raha tsy diso hoe anisan'ny trangam-piarahamonina tranga tamin'ny maly iny dia nefa ny andro vaovao tamin'ny télé dia ohatrany tsy nandeha tamin'ny télé le izy dia misy télé saika andefa dia ohatrany tsy nandefa indray avy eo sotra anareo Sitraka toboka. Efa namadibadika tsara ve se? misy télé nandefa Ka zany teneko efa namadibadika. le télé teneniko dia le télé anankiray zao teneniko amin'ny goty rehefa avy eo rehefa anime kely tantaraiko an'le izy fa tsy teneniko zao tantaraiko an'lala izy rehefa avy eo ry goty sady manaja ny manome voninahitra antsika rehetra tompoko mankalaza tompoko izaho dadatoro eny tompoko dia sadakadakatra ihany mandray telefony eo dia janoko indray dia mandray dia janoko indray miantony dia tsotra ny mahadadatore moa tatao mpirivotra ty dia izay rehetra mpakafirivotra tany amin'ny 5 taona 9 taona taloha zao dia nahatsapa fa anisan'ny abone tato faharoa tsy azo iray rehefa nandray anjara sy anjara briky
ampanetretena lehibe fa hanompo tandrazana kasikety anankiroa tsy azo ialany io. Ny olana koa dia izay rehetra teneniko amin'izao vanim-potoana izao dia tsy kerain'ny olona ary tsy hety amin'ny olona daholo. Meko ohatra ianareo. Raha miteny aho anohana fanjakana araka ny fomba fijeriko mahitsy dia ozy ny olona hoe teniteny fahatany aloha olona. Tsy marina zany satria misy ny tsy mpakatikaka n'ity fanjakana ity. Raha milaza indray aho any zavatra tsy mety amin'izay fomba hitenenako azy dia ozy indray ny mpiara-pitolona amiko tena tsy izy ianao fa namadika palitao. Dikan'izay raha fa misalotra ho mpanao politika ianao na manana toerana manokana amina fitondram-panjakana dia manahirana ny hitondrana ny tena sy ny teny avoaka. Ka eto aho zany tsy député tsy naheno an'izany mihitsy aho fa eto aho zany dia mametraka fotsiny hoe afaka verina tato vraiment. Ie, afaka verina miantso tato vraiment ohatran'ny important be le zavatra teneniny fa. Ie, ny fampitambo avao mahakasika ny mety toetra ny andro filazana manokana momba ny rivo-doza tamin'ny 7 ora maraina teo dia any amin'ny 13.9 kilometatra afinanana somary avaratra tsy nana manoro misy ny fohibeny emina aty. Salama tompoko. Salama tompoko. Mba saika ny mpiteny kely fotsiny mahakasika ny trangam-piarahamonina Trangomaly. Ny tenako tsy hitony nanarana angamba fa ny tenako dia miasa amin'ny fanabeazana. Miasa amin'ny ministera. Na miaraka amin'ny fitondrana na miaraka amin'ny fitondrana tsy hany ilana fa misy ny taratasy sy ny lalàna izay napetraka amin'ny fampianarana hoe rehefa tsy salama ny ankizy iray dia misy taratasy efa any amin'ny dokotera mazava. Dia efa tsisy an'izay taratasy izay tompoko dia zoan'ny mpampianatra mampanao anazy ary manasazy anazy raha sanatria na mampiantso ray aman-dreny raha sanatria ka tsy mety izy. Hitako amin'ilay Trangomaly mampalahelo mantsy satria raha rehefa natao ny fanadihadiana dia tsisy taratasy tokotra n'ilay ankizy. Ilay ray aman-dreny koa moa enti-po be avy any tsy fantatro izay tena antony fa enti-po be izy. Ka dia makahery an'ilay ankizy aloha voalohany indrindra satria ilay bandikely ny victime voalohany indrindra dia makahery faharoan'izay an'ilay mpampianatra. Ilay fahatelo akahereziko ihany satria mety olombelona koa mety ho diso fa ilay voalohany sy faharoany tena akahereziko ary tsisy affectation disciplinaire mandeha izany eo raha mbola olona tonga saina ny miara-miasa aminay ato. Saotra tompoko. Mankasitraka tompoko. Sura mihitsy fa nametoky izany iny ometoky aho mba tsy ho affecté fa ny zanakao fa ny fisotosotomana an'ilay izy manko a. Le fisotosotomana an'ilay izy a tena efa be dia be mihitsy fa hoe mba hitapitapodrano ilay izy araka ilay resaka teo dia fehezina amin'ny fiarahamonina hoe na resaka omidanitra anga teto na resaka fizarana menaka sy vary tamin'ny madiko nitranga teto resaka omaly Braiana nitranga teto mialatsiny lesy bakely fa lasa voatontonona foana rahalahy dia lasa manapoizina ny fiarahamonina tsotra indrindra izay tokony tsotra indrindra nefa anio alina ny huitième de finale. Fakiko ilay fanambarana avy amin'ny syndicat des professeurs de PSE de Madagascar rehefa avy eo. Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca, de 32 à 200 ampères. Il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverra partout où tu vas. Visca, à Tana comme au-delà. Zoid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Zoid, batery matanjaka be, mivarotra panneau solaire sy kit solaire, batery ana fiara sy moto. Zoid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Zoid, malaza be, tsara be, matanjaka be.
Misokatra ho anao hatrany ny toerana fanaovana vaksiny miady amin'ny coronavirus ao amin'ny Centre Jumbo Score Ankorondrahana isaky ny zoma sy ny sabosy manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 4 ora. Hitanao avokoa ireo karazana vaksiny misy eto amin'ny firenena: Janssen, AstraZeneca, Sinopharm ary Pfizer. Misokatra ihany koa ny fanaovana vaksiny fatra fanampiny araka ny vaksiny vitanao. Arovako ny tenako, arovako ny hafa. Madagasikara manamafy miady amin'ny coronavirus. Miazo nofinofy kianatra any Amerika. Nandray firenena manan-karena ara-kolontsaina ohatran'ny hoe Inde na Turquie. Nandray Stewart tany Maurice. Tanterao ny nofinofinao. Tongava manatrika ny salon virtuel des études à l'étranger ny fahavaloamby-roapolo ny volana febroary sy ny voalohany volana martsa ao amin'ny tranokala www.studiadvisor.mg. Hitanao ireo karazana vatsy-pianarana sy tolotra mora indrindra ahafahanao mandrato fianarana any ivelany. Na zanaiza misy anao eto Madagasikara, tolotra internet 10,000 monja dia ahafahanao mitsidika ireo trano eva virtual misy ao. Aza adino raha fotoanantsika ny fahavaloamby-roapolo ny volana febroary sy ny voalohany volana martsa ao amin'ny tranokala www.studiadvisor.mg. Partenaire Mahafifa Agency par l'Université G de Akamas. Sponsor média RDJ. RDJ amin'ny Siv Maraina. Fankasitrahan'ireo hira mentika indrindra tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. RDJ 96.6 FM, Orange sy Chill manotra anao. RDJ Musique, Afro Masculin, Ampianay, Lion Hill. Allô, Missy Saïd. Yanatsim, Tuta. Yanatsim, femme humana sua. Soanenya, Eljo. Fala sakura zanga avanoze votiana. Famanino, Nael. FFV, Shine featuring Melodio. Erinandu fanga pare, abaki waiti zanga kaleo. Tanteraki, César. Mandresanzan, Fidiumi Ira, Nakaviznao, Amne SMS, Orange, 032 32 00766, Na, 033 56 00766, Si, 034 34 00766, Code AFL, RDJ. Tiku, Namaku. Sudivcha! Sudivcha! Faranako rangaly izy teo ny nao ny tena mampalahelo ana zany tena averiko farany ny tena mampalahelo de le bandy kely amantonany izy zaka ny eo foana ny esony fiarahamonina ny vazivazy ratsy ny bandy ny firaisankina amin'ny mpampianatra inananao eo foana io misy fiany any amin'ny lohany any io mandra-pahalehibe any zay ny mampalahelo de manao antsoava ho an'ny mpampianatra hoe forany mafana le izy ny eloko ny ray oa tsy eloko ny zanaka sady raha ohatra hoe teo amin'ny toerany ndeha ataoko fotsiny hoe samy raha samy teo amin'ny toerany mety samy nanana réaction ohatrany any fa alao ilaminy EPS zany mifandraiky amin'ny sport fair play foana tsy maintsy misy ny famalina misy ny dolotandroka misy ny fa fair play foana ao anatin'le izy mpampiakama mety tsy anininy mpampianatra fanatanjahantena iny ny sekoly mety tsy anininy fa ny fiatraikany inany amin'ny lohan'le boy kely mihitsy ny sarotra sitraniny sy ny vazivazy ataon'ny bandy sy ny esoesoteny sy ny fanaratsiana fanarabiny zay le izy zay nge no ratsy amin'io de no atsika ray aman-dreny zany ny zavatra seho eo mason'ny ankizy sy eo mason'ny zanaka lanjalanjao ihany fanazavana fomba fisainana avolenta tahaka ny fitenenana eo l'espèce ny radanoara eto amin'ny rivotra sy ny hoe cas d'école sy ny hoe jurisprudence teny frantsay izy ireo atao hoe cas d'école de ny tranga anankiray zay efa boky fatapirenena ny fisehoany zao satria sady hita tamin'ny réseaux sociaux no nandeha tamin'ny télé ny resana amin'ny radio ny resan'ny olona eny an-tsena
dia atao cas d'école iny zany hoe rehefa hitrangana zavatra hafa satria école raha teo ihany koa le foto-dresaka ao anatin'le toerana nitrangany dia samba makamaka ny lamba sy tonony am'izay hoe ohatr'izao no mety ohatr'izao no mety faharoa za koatra ny somary tena raroatra ihany satria laklosy mba ampanenon'ny mpampianatra ry havana malala eto Madagasikara omeo toerana sahaza ny mpampianatra zany raha mise Marcel zany ao an-dakilasiny sy ao amin'ny sekoliny ianao dia izy ny sefo ao vao miditra ny vavahady ianao anazy fa tsisy azonao to tsisy ninona mihitsy fa izy kosa nefa ny tena tombony izy ana mandeha any an-tranony ray aman-dreny rehefa tena ilaina zany hoe ao anatin'ny fampianarana fantatritsika ny olana tetina frame from frame rehetrarehetra io ny araboly ny karazana vacation samihafa fanadina sy ny sisa mampalahelo ny mpampianatra amin'ny ankapobeny fa mihavana io matoa misy olona mbola manao mpampianatra fa tiako aloha ty fanambarana avy amin'ny syndicat-ny prof de PS ty zany a manoloana ny tranga omaly prof de gym fa tsy prof de gym prof de gym manoloana ny tranga omaly manoloana ny tranga omaly maly fa raiky amby 20 febroary teo amin'ny Andriamatonjara mpampianatra EPS sy ny Andriamatoa Solombavam-bahoaka Andry Ratsifahiny ny syndicat de professeur de EPS de Madagascar na ny SPEPS zay ngamba fanalavana an'io mada dia manao fanambarana toy izao manameloka tanteraka ny fihetsika sy fiteny izay nataony Andriamatoa Andry Ratsifahiny mendrika tsy fanajana sy fijabana amin'ny asanay izay niatra tamin'ny namanay Andriamatonjara mpampianatra na vita fiofanana mahalala sy mahafehy ny asa sy andraikitra amin'ny mpampianatra EPS azy tsy manaiky tsindry azo lena atao amin'ny mpanabe amin'ny endriny rehetra na avy amin'iza na avy amin'iza izahay tsy ekena ny tsy famelana anay mpampianatra anao ny asanay ankalalahany mampitandrina mialoha ny tompona andraikitra rehetra izay mieritreritra anao fihetsika hafahafa ka nohitohina io namanay io izahay mankahery sy mankasitraka ny anizoko Benjara izay sahany joro manoloana ny fanaovana tsinotsinona ny mpanabe sady mametraka amin'ny toerany ny maha mpampianatra azy miantso ny minisitra Pia mba hijery ny toe-javatra toy ireny ka mampihemotra sy manimba ary mambotry ny asa fampianarana ny SPEPS mada dia miezaka hatrany ny mitaiza sy manabe ny zaza malagasy mba tonga olombanina sy olom-pirenena tompona andraikitra amin'ny alalan'ny EPS masina ny fanabeazana atsao ny mpanabeanao omena asina ny mpampianatra manasonia izany ny filohany Razana Jatovo Bruno Lando tapitry ino moa misy le fiteny hoe diskady ny anjely ny anjely ny kajo oatsy hoe ny anjely ny eritreritra hoe andeha ho akatsy batsy raika ny ovana akatsy dia ohatr'izay io ny kajikajy atao diso foana matetika dia le izy oa saripady ny fampianarana zany hoe ohatra ny anareo ao amin'ny tsy mba zaza ihany tompoko ny ao anatin'ny sehatra fampianarana sy ny tokotany fampianarana sy ny efitrano fampianarana sambasarpiaro amin'ny azy dia samy mifanaja amin'ny zaridaina ny tsirairay ny antony dia satria zava-pitranga amin'ny ankapobeny le izy kanefa ny zavatra tsy tokony ho tsapany tsirairay dia izao misy karazan'olona mijoro amin'ny tongony le mijoro amin'ny tongony io zany dia izao efa cas d'école iny resaka iny dia izao hitanareo hoe ny calme olympien raha mise prof de gym tena hita hoe olona efa zen efa calme le zavatra teneniny le zavatra teneniny lery tonga dia mipetraka tsy misy edina hevitra anontany io ny ankizy dia ny ankizy namaly hoe tena enjana ny hoe anontany io ny ankizy le izy tena aloha faharanantsika any aloha le izy fa dia tsotra hoe mahaiza mifanaja dia rehefa misy zavatra ny ray aman-dreny misy zavatra hitaraina ny zaza io koa moa ny zaza misy zavatra hitaraina ny foana matetika manatona ry any amin'ny birao dia any miresaka tsy mifanazava ohatra n'ilay mpampianatra na vely règle ny lohan'ilay mpianatra dia tonga tany ny ray aman-dreny dia natsoina ilay mpampianatra dia mifanazava dia vita fa misy zavatra hovakiana io
vakiona izy ny studio advisor mikarakara antsika salon virtuel des études à l'étranger ny amin'ny 20 volana febroary hatramin'ny 1 volana mars 2023 salon 100% virtuel izy io ahitanao stand virtuel webinaire ary test d'orientation afaka hisafidiananareo tsara mihitsy ny toerana hoe andehananareo mianatra na ny zanakareo satria dia misy any USA, Inde, Turquie, Maurice, Canada, France ary Ukraine amin'ny 20 volana febroary hatramin'ny 1 volana marsa miditra ao amin'ny www.studioadvisor.mg nareo avery koa www.studioadvisor.mg tapitra tonga dia ianao dia niala tonga dia niala trany ianao dia na dia zany na tsy zany hoa dia averina foana tsy aza raisinao hoe fampitahorana ary marina ny tenin'inga Paulo Omaly hoe matoa alefa ny fampitandremana dia ny tsy hananandratsy mba tsisy ny fampitahorana mba tsy hananandratsy ilay izy dia rehefa avy eo manjary zareo indray no enjehana zay manome vaovao sy mampitandrina indray no enjehana rehefa avy eo aizy izay nandalo teo manae wa makatso makaroa fa tsy misoran'Andriamanitra ry izy tsy nandalo reko za zao tena mbola manandram-bavaka mihitsy hoe midina any ambany any fa aza mandalo aty akory dia zay fa tsy hoe rehefa aizy zay nandalo eo aizy zay jeleny eo tena zaka niozatra raha ohatra ka hoe andro ratsy ny sisy sao dia niayay amin'ilay tanàna any Ambatondra Zaka kokoa zao dia efa mba tsy dia tena nisy be loatra tamin'ilay Batsiray fa sainga malahelo an'ireo any tsimotsimo kokoa tratran'ilay orana be satria mba isian'ilay herintaona maina ahafahana mijery amin'izay sisy satria manahirana kely eo amin'ilay tanàna satria Ambatondra Zaka arak'ilay resaka nataoko teo dia maro dia maro ny zavatra azo tantaraina ohatra ny fanjonoana ho an'ny any Ambatondra Zaka tamin'ny fotoana tany aloha dia akaiky ny toerana fanjonoana fa ankehitriny efa sarotra miala ao an-tanàna ny mitady toerana misy trondro ahafahana manjono ny antony dia efa somary tototry ny bedana zany ny bedana dia tany mena malemy hoentin'ny rano avy any an-tendrombohitra dia midina makeny an-tanimbary na eny amin'ny lembalemba eny ny endriny dia karazana vovoka fotaka somary miloko mavokely mena ny atao hoe bedana dia miraraka eny izy ka rehefa miraraka eny izy dia any izy zany dia makany dia manototra ny laka loatra izy ny farany fa anisan'ny zava-dehibe izay tokony hiverenana sy masoana amin'ny resaka faritra any Ambatondra Zaka dia ny manodidina ny farihana loatra ny dragage ny farihana loatra raha mbola mba azo atao dia ny fametrahana ny lalana ahafahana mihodina sy mahaliana ny mandeha any antony mankany ilay olona zany aloha amin'ny ankapobeny sy ny fitiavana ny tanàna sy ny ohatran'izay zay mba hoe afatra ifamezana amin'ilay bandy eto fa ny fotoana maina ahafahana mandamina ny resaka kanal sy ny fandehanan'ny rano mba tsy isian'ny olona hoe ho traboina lava izao noho ny tsy fahaizana miara-monina avy amin'ny sasany amin'ny ankapobeny io resaka koa sady tsy nanonona fa aza dino raha fa dia amin'ny zoma manomboka amin'ny 8 ny kabare amin'ny 8 alina efa tsy kabare zany Valomare zany fa karaoke amin'ny Valomare zany efa mifazana zay fandaody amin'ny 8 ka le toerana hoy le namana dia i Aum Cooking fa le food and musique zany dia anaran'le soirée Aum Cooking dia toerana ery amin'ny bypass ery ka raha miala avy ety amin'ny rocadiny ariva anao dia mandeha miakavy mandeha makany Ambohimanga kely dia miala 700 metatra kadio tsara fa raha vao mihoatra 10 metatra dia ny zoma amin'ny 8 le paf dia 3 alina ariary ny toerana dia voafetra tiako raha ianao ny lohatenin'izany dia hiaraka ao i Lily Goty dia miaraka amin'ny Omi Carabesson sy Jovin raha ohatra ianao ka anao famandrihan-toerana dia afaka miditra ao amin'ny page na ny compte ny Home Cooking ny Home Cooking zany dia when you want to write where is my umbrella is in the kitchen. Who is in the kitchen? Ni vitsy kitchen irery. And the home cooking sa anao dia ny 034 05 556 40 ny famandrihan-toerana ho anareo zay miayay amin'ny fodiana sy amin'ny resaka falipalemana dia tongava fa ho alaminainareo ito azo atao ihany koa amin'izao fotoana izao zany no mitondra kidoro anaty malina dia any amin'ilay toerana anaovana kabare miteny hoe zay raha mba tsy hody fa ho etsy lasa ohatran'izany manko le izy lasa zarizary tena ohatran'izay le izy ataonako
tsy maintsy mba mifampitsinjo ary ny zavatra eritreretiko ao anatin'ny fanaovana kabaret tahaka ny tony de maro ianareo efa mpakafianay de miteny mihitsy hoe andao misy ranga hoany de andao mba fenona mihitsy le kabaret mba hanaovany gôty io satria mba mila mifanohana satria zay nge mividy ny gâteau ataonareo de nareo zany mba tokony mijery any ry Patrick avy anetsira ve tonga fa mba mijery le kabaret de ny ampisiny vao mody amin'iny bypass rehetra iny avy any amin'ny toerana misy ny espace rose iny raha mandalo amin'ny espace rose nareo de eo amin'ny fiviliana mankeo amin'ny espace rose misy trano lavalava kely namboarina misy tsaky ao rehefa mba mandalo iny de tadidio hoe gôty ny resaka an'ity hoe de mijanona fa alohan'ny miditra amin'ny espace rose malalaka mihitsy ny parking zay anaran-javatra tononoko eto ka azo hoanina ao amin'ny toerana io de milay gargoty kely mahafinaritra le izy ny composé tompoko dia verbe composé au passé composé dia ao ny mofo samihafa mofo ny tavy sy ny mofo ny endy de ny mofo gasy ny ramanonaka ny mofo sakay ny pain perdu ny menakely ny jaleby hoaly rehefa tonga ao anao zany ka ray alina ny volanao de tsisy hevitra fa de vidananao daholo zany sy mitiona ny rehetrarehetra io de ataonao anaty boaty kely na ataonao anaty sasety iny atsirabe manontolo iny mihinana foana sady mahafinaritra raha mazoto enao de misy lasopy misy ohatrany tena mahafinaritra le satria rehefa avy mihinana reo de mba tantaroana fahitanareo azy sao de zareo ragoty miresaka nefa tsy tena milay izy ka manomboka amin'ny valo ity kabarenay ity de ny bypass rehetra iny tiako ambara hoe misy toerana azo atoriana amin'iny raha ohatra nareo aka chambre na hoe hijery toerana zay chambre moa zany tena ilain'le olona tsy ody de misy toerana ahafahana maka efitra atoriana amin'iny bypass rehetra iny efa fampitsonjotsonjohana ny resaka eto satria de maro nefa n'olona nanao réservation amin'ity fety ataona eny amin'ny amkokiny ity nefa tsy ody rehefa tonga de réserve toerana atoriana amin'iny Lily Gôty Omekarabesona sy Jovin amin'ny zoa manomboka amin'ny valo eny amin'ny haomkokina bypass tiako raha ianao mahafinaritra rehetra samipibako zany za ihany mandoka ny terako amin'le izy mahafinaritra za hoany amin'le izy sakehitra WhatsApp efa tapitra ny tuture mbola mianatra rahatsozy raha tuture teo efa tafiditra ny WhatsAppko fa le hely mihitsy sarotra ampidirina raha izany fandehana le olona rehetra tsy tiako atsony fa ao daholo ihany nampidiriko ny ao zao ny tiany hely io teneniny give your teachers the respect they deserve because they are the ones who can help you get where you need to go. Richard Howard no tenen'izay ny tiany tenenina de zao hoe omeo an'ny mpampianatra ny fanajana omeny anao satria izy ireo no hany afaka anampy anao na aiza toerana misy anao no mitoetra mampanabe azy de rehefa afinaritra zany rehefa ohatra zany misy olona maty de mpampianatra tonga voalohany eo ohatra zany misy accident de mpampianatra tonga mamonjy voalohany eo raha ohatra misy olona enjeny alika de le mpampianatra manolo teny zaka kairina misy tele panle sangisangy zariterany ato hoe mbola tsy hitany lao izy nahazo aneny enjeny alika teny anelakely atrano sepotra way azafady kokoa lilia iny ty sary mahafinaritra le fanao ty taitraka manao ziny fa na de zany ndraiky no ambara mity fa na de zany na tsy zany ny mpampianatra daholy no natoy izao atsika menakavy io zay le izy sarotra tanysaina le izy satria ray isan-jato ihany 5 isan-jato ihany ny anazy zao 10 isan-jato raha maheno 10 isan-jato madame Rakoto vao 10 isan-jato madame Rakoto malala 10 isan-jato madame Lalao garakampinareo fa madame adolo ny tononiko 10 isan-jato mademoiselle Raza 10 isan-jato madame Razana Masy satria ny kofo mpampianatra de akamako daholo hoe nantenaina ve zay le rono toe nantenaina tamatavo misy sara lahatra zalahy tena grave eny fa hoe kany mbo tapitra andrano sy rapisy tokony any mikasika an'io apahantsorana tena hoe ny androany kosa aloha mbola vo mafana le izy de tsy maintsy mbola batapioka any rehefa tonga de rariva de efa milamina io anao famerena kira izahay anio maraina momba an'io seho ataonay amin'ny zoma io iram-pitiavana no atao ary de gitara anankiroa clavier anankiray de feo efatra no iarahana amin'izany anisan'ny matamatesana ambany Jovin mihiran'ireo mpihira zay betsaka nefa manao cover betsaka ny karazana fampisehoana ny glita be ny tanàny love ny kabaret samihafa ihany na interprete ana sisa fa izahay kosa de mbola hitady ireo hira no garonina tany amin'ny hoe ity tsy de misy manao intsony ohatra ho ataonay Jovin amin'ny zoma io berevo anareo koa berevo zao
hainareo berevo nataona itarila izy fa tsy tadidinao bareo naonenareo raha mijerijery novohitra aho atsimitsimo novohy tsara senantazana mbaravarana nahita vahinona movavady aho senantazana mbaravarana nahita vahinona movavady aho vahinona vahinona e miazakazakany ianao fantatra laverandre misara raha tsy mba mitendra raha tsy gitara raha tsy mba misoka raha tsy farara le aparatokako tena nefa zako ni mety sosonty zay tena problèmeko amle aparatoky le atodoko zany ty ambony aty miazakazakany anao raha miazakazakany anao tadiarivo metatra ny tokony atao amin'ny bakalore tsy nantazana mbaravarana nahita tsitsitsitsitsaka azafady tompoka sega niazakazaka mbaravarana niazakazaka ny elakelatra tsy mety a tsy mety ampidirina izy ie fa zany numéro avy any amerika sa manino tsy fantatro plus efa misy plus moi tsy ekitra am'izany io telefôny io de asadiny zany a ny fanapohan-drano ny zavatra nitrangatakandreny satria ny olana kely amitsika eto ankehitriny zany de izao be loatra ny fotoana lanitsika iresahana zavatra futile nefa le zavatra futile raha ny tena marina le olona manao azy ko ny mapakapakatra azy malina fiakatry ny afo zay ny hanika manjary ny zavatra tokony hoatrehina ngeza be somary adiny noho ny antony inona tina putile dolo tsika mafinary putile tsika dolo za zao ohatra zao nanao kilalao teny momba ny putile ako tamin'ny maly a fa tonga de efa milamina be tsy tia maly anao arazoky inona ndray iza ndray zany resaka baolina ndray tsy resaka baolina ka asa fanao maly anao tena aleoko mizapy ka ny fandaram-potoana bola amin'ny ty androany ity ny tamin'ny heriny moa zany de hitatsika zany moa zany raha koa ty rantondo lasta e ay ahoana zaposalo afafa be zany ary ny ty ara mbola tsy nanao le sepitra ao passé de le fabaiko ok zany eny ako zay fona re tompoka sady namana dolo inge zareo reny na ramsena debute inge kamy zay zany tokony mba andray zany fa ny fangatahako fotsiny am'le orinasa anankiray a le placement de produit nataon'ilay protégime mba ao amin'ny eo izy na laza raha nga le casquette t-shirt mba ao amin'ny eo izy mety sponsor le sekoly tonga de tena casquette ny t-shirt mbola rano koa minonareo androany rehetrarehetra androany a manao metimety daoly androany a so de latsahan'ny fanahy masiny tena mba marina zalahy tsena placement de produit tsy isotran'iny sady 4 millions de vues raha ohatra zao mivoaka mpanao eo viva sariny raha mise profitezime aneo de tonga de asina le tavoangy ohatra zao de asina hoe ronjato metatra sisy famandeha entany zao a mialatsiny aloha fa satria le izy ge loatra zany kosa aloha atsika manapodrano zany atsika zany manapodrano zany satria nahoana tena amboarina photoshop ny tanale de asina tavoangy de toketo ibandekama le manao le kasibosy le anankiray avereny le tenenao teo efa hoe rojato satria le raha le tato amin'ny le ankavanana koa le mbona namafo isanke sisy tany fa manao akanjona polisy sahoany masoko ve masoko zao tsy nahita iza le assistant teo akaiky tsy fa tena hoe amin'ny fotsy miangatra kosa nga hatao atahorany reny zay avao nafantatra an'izany za aloha tsy matahotraseko zao tonga teto efa natsipitsika ny teny reny zao zavatra mitrango reny zany tokony mba tsy isy an'izany akoatr'izay ny fitenin'ny olona matetika tsy fantatra langazaza nefa mety efa mba miena kosa efa miena kosa aloha iny tsy fantatry langerandremisara raha tsy mba mitendra raha tsy gitara raha tsy mba mitsoka raha tsy farara ao ary a larisa misy anankiray mbola ifankahitsitsika zany mbola misy azay koa le fiteny de misy koa 1m60 misy olona moa zany a miezaka le araky ny resaka tato amin'ny radio miezaka managasy ny zavatra rehetra rehetra de nanohanina hono izy hoe misy ovy voaendy ato
misy ovy voaendy ato tezitra be eo nyle mpividiny nanambarana nanao hoe frity ny anaran'io zany mahavariana fa ny ovy rehefa miforiporitra dia ho fripy efa mafana foana mahita andasa aloha mialohan'ny ravana aloha mamerina ny araba ho an'ny sokota rehetrarehetra miaraba ny sea tratrany ty andro nareo ty andro any a miaraba manokana ny avintsokoa anatin'izany satria miaraba ny lary sea sokotsy marary io ka sady tsy sepitra mihitsy Larissa mba eno tsara any a tena sérieux ty mahazo any raha alina manomboka amin'ny 1 Chelsea zanaky Bill Clinton no iainga any États-Unis andeha hanao vacances any Amerika Atsimo mazava Lille iaona amin'ny Lille izy Lille au trésor mahiteny resaka baolina amin'ny fomba miakolaka amin'ny 1 alina Chelsea iaona amin'ny Lille io match io dia match surprise ny fanatenako satria tonga dia hoan'ny Chelsea amin'izao dia mety ho raharaha be Chelsea zay tsy fantatra lokakora manao aloha dia Lille zay misy an'izy moa le ban turc tsy mety adidiko misy ny anarana kokoa raha zay amin'ity le mitovy amin'ny faneva izy rehefa mizakazaka ny aina be Chelsea iaona amin'ny Lille raha alina dia Villarreal iaona amin'ny Juventus raha alina mahafinaritra ny baolina engany aho ahita satria za mbola mety efa mahita andro any satria mba manambola kely any dia anoavana ny sarany ny faniriana amin'ity andro ity dia engany izy baizy hafa indray riva mba mafan'le maly filazanaiky président zay jereva filazanedy président azafady président mangavy sy mangataka anao zany mba akantony edy le mpivarotra ireny makiazy ireny mba hijerevana ny tena akantony tovovavy malagasy inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay manasa olona alasina hitarana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikiany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina fa tianareo foana masana ny tontolo mpiainanao Vous êtes amateur de séries, de films en streaming, de jeux vidéo en ligne ou bien plus encore, toujours plus de bons plans avec Wi-Fiber. Profitez d'une remise exceptionnelle et ne payez que 159 000 milliards par mois pendant 6 mois pour tout nouvel abonnement de 24 mois. N'attendez plus et profitez de l'offre Wi-Fiber Prime au prix du Discovery pendant